Manano korialy mbora tsara amintsika jiaby izay manaraka indray fandarana miara-manonja amin'ity niany ity talata 2 volana febroary taona 2024. Andro indray zany ny fotoanantsika eto anatin'ny adiny 2 mahery kely eo atsika hiaraka hitondrana aminao ny tsara ho fantatra momba ny raharaham-pirenena sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. De mikaika atsika jiaby na ny any amin'ny faritra na ny eto Antananarivo fa indrindra atsika any ampitan-dranomasina jiaby any izay miara-manonja aminay hatrany ato anatin'ity fandaharana ity. Efa eto akaiky eto ihany koa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera izay omaly ihany izy moa tsy hitatsika teto sy tsy regnintsika teto ny feony fa niany zany izy efa tafipody eto. Eto ihany koa Andriamatoa Renjato izay ministra teo aloha anisany mpandray anjara ao anatin'izany famakafakana ho taterina eto izany. Mikaika atsika jiaby tsy saraka aminay ato anatin'ny fandaharana miara-manonja atombotsika avy hatrany ny famakafakana. Miaraba anareo rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny miara-manonja. Tao anatin'ny andro vitsivitsy tokoa dia tsy niakatra plateau teto Zokobe Renjato satria amin'ny mahasolombavam-bahoaka dia misy koa ny andraikitra mahasolombavam-bahoaka zany izay tsy maintsy taterahana dia nidina kely tany Ambatondrazaka zany nanao an'izay adidy zay satria kopatanana za moa dia isan'ny ataontsika hoe nanana tombon-dany tamin'ny fandehandehanana ny tety Madagasikara fony fahazazana avy any amin'ny farany avaratry nosy nakany amin'ny farany atsimon'ny nosy zany hoe voatetiko avokoa zany Madagasikara ray manontolo satria dia tonga aty ny afatra zany ho an'zareo any Abetroka tena manaraka ao an-tsena ao zany ao an-tsena manaraka amin'ny alalan'ny fahita lavitra MBS amin'ny alalan'ny Canal 7 za koa tany Ambatondrazaka mijery an'izy maly nareo tena bogosy tsara mihitsy mivoaka amin'ny sary Zokobe Renjato dia akory aby sa dia miaraba atsika rehetra satria za dia isan'ny zanakareo tao Betroka niandra tao amin'ny lycée Tsebo Calvin tao niaraka tamin'ny député Nicolas fantatrareo zany ry Vonjy zanaky Ranay Charles bazary eo hainareo aby zany isan'ny tena hoe nitaiza tao amin'ny Betroka io dia mahafinaritra ny maheno hoe nareo any Betroka manaraka an'ity fandaharana ty antsakany sy andavany avy amin'ny alalan'ny fahitalavitra MBS dia mitangorona eo amin'le fahitalavitra io zany zareo satria tsisy nitsapeo mandefa an'le izy fa le fahitalavitra zany alefa mafy dia eo daholo zany izy mijery eo an-tsena mahafinaritra be zany zavatra zany dia hanoy an'ilay lohevitra izay mikasika ny atao hoe fahalalahana eo amin'ny faneho-kevitra amin'izay zany atao anatin'ity fandaharantsika ity mahagaga fa ny olona mitondra amin'izao fotoana izao ny tena fatra-panentsika ny fitondrana teo aloha hoe liberticide zay zavatra zay zany dia tiako ampatsahivina fotsiny hoe rehefa iza no misioka dia voromanga fa rehefa iza no misioka dia vorondolo zay zavatra zay zany tokony atsapahantsika fa ny zavatra nieritreretina ho tsy nety nataony teo aloha dia tsy fotoana famerenana an'izany tsony zao raha te hahita fanovantsika fa raha ohatra tsy hikatsaka fanovana amin'ny lafin'ny fitantanantsika fa hikatsaka fanovana amin'ny lafin'ny mpitondra dia marina ny anareo hoe ny sorona ny fanjakana Rajaonarimampianina dia miditra ny fanjakana Andry Rajoelina dia zay tokoa zany le fanovana katsahanareo fa raha ohatra ka hitantsika fanovana amin'ny fomba fitantanana eto Madagasikara dia tsy zay le sary fa ny tsy nety nataony filoha Rajaonarimampianina tsy avery ny filoha Andry Rajoelina tsony rehefa tonga eo fitondrana izy zay ny atao hoe taratry ny fanovana amin'ny akapobeany mihitsy ka eto dia misitona ny sain'ny rehetra mihitsy satria mahagaga raha ohatra ka zavatra atao hoe sy fampiarabana satry ny taona fitsangatsanganana iaraha-mpianakavy maka rivotra miala voly no mampiorooro anareo ilazanareo fa manakirotana amin'ny fomba fitantananareo firenena zany zavatra zany dia hoy zahay hoe fa nga zay zany ny atao hoe mitondra firenena
miandry zay zavatra ataon'ny fanoerana ka na inona ataon'ny fanoerana dia eritreretinareo fa manakorota-tsainanareo amin'ny asa tokony ataonareo ve fa tsy ny andraikitra tokony hosahaninareo ny ataonareo nanao fampanantenanareo dia manatanteraka an'izay raha ohatra ka afaka manao an'izay fa raha ny zavatra ataon'ny fanoerana no andaninareo andro dikan'izay tsy mitondrinareo fa mbola zatra manohitra ohatra ny tamin'ny andro Andriamatoa Rajaonaro Mampianina ka efa tsy mpanohitra ntsony nareo fa mpitantana sa le dikan'le teny hoe fitantanana mihitsy ny tsy hainareo dia zay zavatra zay manahiranareo anaty inona moa zany ny atao hoe mitantana aminareo ka le mitantana tsy hoe mitady ny tombotsoa dia tsy azo elingelenina fa raha zay ny atao hoe mitantana dia disonareo fa ny mitantana dia nampindramina fahefany ianao dia misy fananam-bahoaka eo anjaranao ny mitsinjara azy ary mamadika azy ho arena azo ny rehetra isitrahana ka amin'izay fotoan'izay dia mitombo ny farim-panana ny isam-batan'olona zay ny atao hoe mitantana anjaranareo mampitombo ny fahefamividinay zay isan'ny olona hoentinareo satria nareo zao no mitondra ka raha tsy mitombo ny fahefamividiny isam-batan'olona dia tsy mahay mitantana zay nareo ny dikany zay ny atao hoe mitantana raha-mpanjakana ka ao anatin'ny fitantanana raha-mpanjakana dia misy lalàna mazava mamaritra ny tokony fihetsiky ny isam-batan'olona ny lalàna ny mamaritra fa misy ny atao hoe mitondra dia misy ny atao hoe manohitra ka izahay reto dia ny safidy ny anohitra ny mpitantana ny raha-mpanjakana ianareo zany io toerina io noho izany ny adidinay dia miteny tsy mety ataonareo fa tsy hoe manasoaso anareo sy andoka anareo ny pomba anareo no mandoka anareo misy be da be mipomba anareo tsy lany laniny asay vo mitsangana izy mianakavy efa bodonareo raha teo ny fahita lavim-panjakana ny radio-mpanjakana dia misesisesy ao nareo miteny magaga anay aza dia mbola makaty amin'le radio zay azo lazaina fa tsy dia mendany any aminareo nareo no miteny satria manino tsapanareo hoe tsisy miaino ao anatin'ilay onjam-peo anareo rehefa ianao tsy misy miaino any anatin'ny fitaovan-tseraseranao dia mieritrereta zay fa misy olona mitodika lamosina anao zany eo izahay tsy mbola miteny tany amin'ny onjam-peo anareo ary tsy eritreritra ny teny antsony koa fa ampy anay ty onjam-peo misy anay ty ampy anay ty fahita lavitra misy anay ty sy nareo sahirana manaraka ny zavatra teny anay nge nareo lasa mijaly miaino anay manirak'olona mihitsy eno ny tenenin'ireo raisinao ty avokoa ny zavatra lazainy na te iaino anay inolinona tsy te iaino anay dia eo satria asany zany menana azy ny mahereza manaraka ny ty eto anatin'ny adiny roa kely fotsiny isan'andro amin'ny ariva mbola mahazo miverina miaino raha tsy afa-po tsara ka zao matoy ianareo tsy resy lahatra tsony amin'ny fitaovan-tseraseranareo zay lazainareo fa anjatony fa mbola lany andro mamaly ny zavatra teneninay amin'ny zavatra vitsivitsy ny fitaovan-tserasera etam-pelantananay dikan'izay mahatsapinareo fa miena ny angovo anananareo ka raha ny angovonareo no miena dia aza manendrikendrika hoe izahay no manakorotana fa ianareo ny tsy mahay mitantana zay mampiena ny angovonareo rehefa mijery fitaritra zany nareo aza direna hoe noho ny ataon'ny ministra Andrenjato ny mahatonga anahy lasa miratsy tare fa matoa ianao miratsy tare dia na ianao tsy mahavavatana na ianao miantitra zay maharatsy tare ianao fa tsy eo eny te tena nasiny Andrenjato ny mosavy mihitsy angamba zaty matoa ohatra nisaky mijery an'ity taratra ity ohatra ny hitako miratsy foana dikan'izay ny zavatra ataonao mamparatsy tare anao dia mieritrereta zany ianao hoe inona moa zany nataoko teo sao dia nandeha nitapy tare amin'ny masoandro tary ary dia mahay masoandro ny tarehako dia tsy zakako dia tokony inona zany ny ataonao tokony manatsara ny tarehanao ianao fa tsy lozanao mandeha mitady olomena tsiny na tonga anao lasa be mony be panda sy sisa zay zany le zavatra mila tsapanareo zay eto tena malahelo satria ny fanoerana hatreto mahatonga ana miteny hoe malahelo satria androm-panjakana ty resahako ty ny fanoerana hatreto dia nanaja ny teny ny fanomezana hatrany am-piandohana rehefa niditra ny teny meram-pirenena io zahay na dia tsy maro anisa aza ny tiako Madagasikara dia nametraka kosa fa hoe
ny olona ny safidiny IRD ho atao filohan'ny antenimieram-pirenena dia nakatoavinay hoe ray aman-dreny zany olona ny safidina zany ary miendrika sy rarina raha hitantana nyty antenimieram-pirenena ity manana traikefa ihany koa tsy nisy na iray aza tamin'ny solombavambahoaka tiako Madagasikara rehefa avy mifampiresaka tamin'ny bureau politika ka tsy nampandany Andramatoa Kristina Razanamaso ho filohan'ny antenimieram-pirenena satria ny antony dia zay mihitsy mahatsapy zay fa mila olona manana traikefa mafe ny fitsipika araky ny voalazany lalàna satria ny antenimieram-pirenena dia androm-panjakana mpanao lalàna noho izany ilaina ny olona manana fahaiza manao amin'ny famakina ny rijateny samihafa sy ny fampiarana an'izany tsy mamaky fotsiny fa ny fampiarana azy koa aminay miendrika sy rariny ary ny fanojo amin'izany andraikitra zany Ramatoa Kristina Razanamaso akory nefa androany ny fahagaganao nahita n'ilay taratasy omaly dia gaky tsika gaky elahy ozy raha maro sandy efa dia naninona loatra no ampivesarinareo kapoaka mangidy lay olona mahafantatra ny tokony ataony ao anatiny antenimieram-pirenena tsy mino hoe zany olona zany ny andeha andray andraikitra avy amin'ny eritreriny fotsiny ka zavatra fantany fa araky ny tokony ho izy nandeha ho teneniny hoe tsy mety zany fa mafy loatra amin'ny pression ataonareo tsy androany zany ny fantatray ary nisy fotoana efa nijoro mihitsy hoe zahay dia miaro an'io so dia io ny safidy noho ny fidy sy nampandany zany tamin'ny fotoan'androny kitenenana amintsika fa tao anatin'ny bureau maharitra zay ny fidina dia ny filohan'ny antenimieram-pirenena ihany ny lany zato isan-jato misy dikany zany kanefa rehefa jereny ty fanjakany ity dia manamarina ny zavatra nyteneniko tany aloha mbola tsy nandeha akory ny fifidianana dia efa niteny taminareo raha misy ny olona tsy azo mena fanjakana dia ny filoha kehitriny ny antony dia tsotra tsy mahazaka demokrasia io olona io ary zay zavatra zay ny hitatsika taratra satria adininy fa ny hirahirana zany ny pomba azy tao anatiny ny hetsiky ny solombavambahoaka 3:70 teny akanja ny hirahira fahalalana ny taky ny mangarahara ny taky ny demokrasia ho apetraka eto amin'ity firenentsika ity androany iza mitady anitsakitsaka an'izany ary mitady ny fomba rehetra amin'ny tehana an'izany demokrasia zany dia ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny fahefana mpanatanteraka eto dia averiko le teniko teo hoe rehefa iza no misika dia voromanga rehefa iza no misika dia vorondolo bodonareo ny RNM sy ny TVM zay raha misy ny demokrasia nareo mihitsy aza ny tokony mampirisika an'izany hoe avianareo any amin'ny fanoherana mba maneho ny hevitrareo aty koa enoho ny vahoaka malagasy ka rehefa mibodonareo dia hoy zay hoe aseho anahenareo fa tapitra amin'ny monopole amin'izany serasera amin'ny aino manjery zany fa na tele tokana azy onjam-peo vitsivitsy dia vitanay misitona ny sofin'ny olona ieny feon-dakolosy hafa akoatran'ny anareo irerehanareo ngefa 500 ny miaraka aminareo hoe kiinona ny problème anareo raha ngaty onjam-peo 500 no ampiasainareo dia zay onjam-peo efatra kely io ve ny manahira-tsaina anareo androany zay fahita lavitra anankiray ve ny makarary ny andohanareo androany ary mahatonga anareo tena mitady ny fomba rehetra anaratsiana fitsangatsanganana mba ho avadika hoe fiantsiana anareo raha ny antsy anareo zay dia ny teny hoe ory vahoaka andaotsika hanao ny nataon'ireo ohatra ny nakeny amin'ny kianjany 13 Mey mbola tsy ary ny teny an'izany zay teto mbola tsy ary ny teny an'izany zay vo zay andeha hitsangatsangana fitsangatsanganana raha pitsy moa zay anymen'le toerana
dia ho hitanareo eo hoe inona ao anatin'izany toerana zany no manamarika filambaniny amin'izao fitondram-panjakana zao. dia gaga ianao zany raha miresaka hoe any zavatra ataonareo dia mety fampiasana n'ilay hoe zo tsy azo enjehana amin'ny tsy tokony ho izy, ka manana didiny filohany teny miaram-pirenena ampatsiahany zany amin'ilay solombavambahoaka. dia eto koa amerina fa manana didy koa ny mpanao politika aty amin'ny fanoherana ampafantatra ny vahoaka rehetrarehetra tsisy antony tokony nanomezana an'izany atao hoe zo tsy azo enjehana zany ny solombavambahoaka ny immunité zany, tsisy antony nanomezana azy raha ohatra ka tsy ahafahany miteny zany andraso zahay solombavambahoaka tiako Madagasikara anao bizina na volamena, hitondra volamena ho tratra gendarme eny amin'ny seranam-piaramanidina, raha tratranareo amin'izany zay gadrao fa raha faneho-kevitra zay no nomeny lalam-panorenana hoe nomena ny zo tsy azo enjehana iny solombavambahoaka mba tsy ho enjehana noho ny faneho-keviny. mazava tsara mifarita lalam-panorenana faneho-kevitra ty ataonay ty andraso aloha zay anao afera manao business dia any zay fa tsy any tokony ampiasana an'izany zo tsy azo enjehana an'izany, any nareo manao ny ataonareo raha manao an'izany zay. Fa ny solombavambahoaka tiako Madagasikara tsy manao an'izany, fa solombavambahoaka tsy haiko avy amin'iza no mety mampiaya amin'izany hoe nandeha nitondra volamena dia voasakana teny amin'ny seranam-piaramanidina, tsy ho hitanareo aty aminay zany. Fa raha ohatra ka hampatsiahanareo dia nenareo aloha ampatsiahivo aloha hoe tsy atao fanaovana bizina na volamena io, tsy atao fitondrana rongony io, nenareo ampatsiahivo aloha hoe tsy atao fanaovana business io, tsy atao entin'ny assistanao io, fa ianao solombavambahoaka no mitondra an'io, nenareo ny ampatsiahivo aloha. Ny assistanareo ary mametraka saina eny amin'ny fiarany, assistant parlementaire, fa tsy solombavambahoaka ampatsiahivo nenareo. Fa matoa apetraka zany zo tsy azo enjehana zany dia mba hahafahan'ilay solombavambahoaka miteny, fa raha tsy zany dia hovay ny lalam-panorenana ary dia sory ao io e. Dia amin'izay tsisy an'io tsony, dia zay tianareo atao mihitsy tsy azo tenitenenareo, tsy azo kitianareo satria nareo tsy mazaka demokrasia. Fa zay ny antony zany zo tsy azo enjehana zany ahafahan'ilay solombavambahoaka miteny. Raha tsy manana an'iny izy tsy afaka miteny, kinona zany ny antony? Le filozofia an'ilay izy mihitsy le zany ny foananareo e. Zay ny antony nametrahana an'io hoe satria mety atahotra le solombavambahoaka ny resaka manoloana ny fahefana mpanantanteraka raha tsy manana an'izay izy, dia napetraka ao anaty lalam-panorenana io. Dia androany nareo tady amaritra anao anao definition an'io amin'ny fomba hafa, tsy zay tianareo rangano izy fa marina tokana ihany, fa aza barabaraitsika le vahoaka. Zay le olana amin'ilay izy rehefa tsy mety aminareo dia lazainareo fa anao fampatsiahivana nareo fa tsy tokony ampiasaina amin'izao le izy. Zay ny dikan'iny. Ny solombavambahoaka dia voafaritra ny lalam-panorenana fa mpanara-maso ny asan'ny fitondram-panjakana. Le solombavambahoaka miteny eto mpanara-maso ny asan'ny fitondram-panjakana. Ny fanampin'izay solombavambahoaka avy aty amin'ny antoko mpanohitra. Sinary ny tadiavinareo ataona en'le mpitondra fanjakana hoe tena mety ny ataonareo ny fitondram-panjakana, mbola tsy vita foana le kanja rasolonjatovo ambadina zaka zany aika mba tena asa tena mahafinaritra, elaela mihitsy vao vita hery taona mbola eo ihany. Tena mety ny ataonareo ny fitondram-panjakana, kereny olona tsisy sakafo ela ny ela fa zay vao mba misy manao an'izay, tena mety zany. Andokandokanareo fa zay na dia fa hita fa tsy mety ary le izy. Hoe tena mety ny ataonareo mpitondra fanjakana, mody faninareo amin'le volamena nakany Afrika Atsimo, tena mety zany. Hoe tena mety ny ataonareo mpitondra fanjakana, tsisy mangarahara fitantanana ny volan'ny Covid, ampiasainareo amin'izay tianareo anaovana azy, tena mety zany. Zay ve zany tianareo atao? Hoe zay lazainareo rehetra sy ataonareo rehetra dia ataonay amen. Azafady kosa fa firenena raha manana ty dia mitady ny fomba rehetra nareo ampitahorana an'le olona tsy araka aminay amin'ny sabotsy. Lazaina fa 50,000 le nareo ihany manao dokam-barotra an'le izy ao. Ny dikan'io dia hoe io ry fanjakana fa 50,000 fa mailimaily nareo fa sao dia zao sao dia ry. Ny olona manana eritreri-dratsy, ny manana fisainana
mamisa visa ratsy fa ny olona tsy manana eritreri-dratsy de mametraka fotsiny hoe ay tsangatsangany zareo de mandana koa mitsangatsangany moyen ve ny tsisy ampelantananareo sady mamboly azo nareo any alay vao mivolam-panjakana vidianareo sandwich sy ny rehetrarehetra hasonareo tonga zany nareo zao no mitondra fa tsy ny zavatra karakara reny mba hifankahitana amin'ilay olona ty no anaovana esoeso anaovana fandranitana n'ilay mpitondra za eto de miteny foana fa ny mpitondra dia mandalo ny ambiny rehetra de mitoetra zay foana ny teto amitsika tsisy mpitondra nitondra général avy any amina tongavany any tonga izy de nitondra olona anankiray ty ataoko général ty ataoko commissaire ty ataoko brigadier ty ataoko gendarme be galony ty tsisy an'izany fa rehefa tonga eo izy de zay mpitandro filaminana eo ny ampiasainy noho izany ampafantaro azy ny andraikiny araky ny tokony anaovany azy de miaro ny vahoaka sy ny fananany fahazalalovina amin'ny etaeta politika amin'ny mpitondra ny mpitandro filaminana fa zay mahatonga atsika lasa mpitary bato filambava ka apetraka tsara zay zavatra zay ho atsika rehetra hoe tsy ny fandrangitana akory zay ataonareo no atonga anay emotra tsy miemotra zany ny adidinay de miteny tsy mety ataon'ny mpitondra ary zay nefa namerimberenana foana tamin'ny tononjam-peotony hoe aza maika ny anongana anazy fa andao aloha ataotsika fantatry ny vahoaka mihitsy ny aratsiny androany nareo ange zay vao matsapa mamarina n'zany fitenenana zany satria zay tsy maika ny anongana anareo fa mampafantatra ny tsy mety ataonareo ay tsy zakanareo izy rehefa ariary am'le vahoaka hoe way miboridana tanteraka kay tsika ty hay motsika zany tokoa hay motsika ohatra zao hay motsika misy klema hay motsika tsy afaka manao andry hay motsika bela zao fotsiny fa sarotra manatanteraka an'zany androany tsapan'le vahoaka zany fomalinareo mampanatera volana mampanatena kitana ampanareo azy ny aboby rehetrarehetra androany am'izay porofona aminy fa hoe sarotra manatanteraka an'zany zay irakevitra nareo ampahafantarina azy fa nareo mpanao letrezana zay irakevitra nareo de ampahafantarina azy koa am'izao fotoana zao fa nareo mitondra fanjakana amin'ny Facebook de zay irakevitra nareo nefa le Facebook ary lazainareo ry 6% manahirany-dohanareo 6% fa zahay tsy mitondra fanjakana amin'ny Facebook zany ary tsy manohitra amin'ny alalana Facebook zany fa zahay de manohitra amin'ny alalana foto-kevitra ary mitaizany vahoaka amin'ny alalana foto-kevitra zay tsy mila ady amin'izy asiza tsy mila kisa amin'izy asiza ny olona tsy miady fa ny hevitra ny tsy mitovy zay tsika zay raha sandry ny tadiavinareo ty aminay zay kelikely efa hoe delona keliko fa raha hevitra zay manana ary afaka mifanjija aminareo efa nanasange zay efa ipira zay ny antso anao débat tamin'ny ministre fitantanam-bola tsy mipotry izy mbola tsy mampaninona koa eto mbola afaka manasa anao débat en président république mihitsy inona mony olana andao mba jerena kely ohatrany na fanazava-kevitra etinao monsieur le président de miady hevitra tsika raha ilainy zany raha tsy mety aminao zany misy maromaro ato afaka miady hevitra aminao de aloha ny olona afantatra hoe zao zany zay ny anay zay tsy ny olona miady fa ny hevitra ary zay nefa tsy angataka aminareo tsony eo meo anay ny RNM sy ny TV mitenenanay fa tazomo anareo any rehefa tsy avelanareo idiranay fa ampy anay ty MBS sy ny radio Rahavavy mampita ny miara-manonja rehetra amin'izao fotoana zao a manerana Madagasikara Zokobena Jato manantitra ny Arahaba fantatsika fa ao anatina vanim-potoana isin'ny safoto fotoana eo anivon'ny fitantanan-draha-panjakana ohatr' zao a dia mikirotana ny fiarahamonina politika amina tany anankiray de fantatsika amintsika miteny zao a fa dia sarotra ny manaraka ny toe-draharaha-pirenena rehefa sarotra ohatran'izao ny fandidiana eo amin'ny raha politika dia ny filohan'ny anteny mera-pirenena no filoha-mpandrindra temporisateur ny fiainana raha politika eo amin'ny firenena anankiray tsy hoe tsy voazao tsika no nanatanteraka an'izany teto Madagasikara fa efa tamin'ny vanim-potoana maro isika no nalany ny firenena afrikanina sy raha tsy hoe zao tontolo zao tahaka mihitsy
tamin'ny taona 1 mandra-pahatonga ny fiverenan'ny amiral dideratsiraka teo amin'ny fitondrana dia fantatritsika fa ny antenimera-pirenena no nampitepo ny atao hoe raharaha politika teto Madagasikara. Rehefa vitsanisa ny herivelona Madagasikara tamin'izany fotoana, herivelona rahasalama tamin'izany fotoana zany a, dia ny antenimera-pirenena no balizy ny fiara-politika rehetra teto Madagasikara. Ary tamin'izany fotoana zany no nahafantarana ny fomba fiteny malaza tamin'izany fotoana zany dia hoe géométrie variable. Ary lasa fomba fiteny any amin'ny antenimera-pirenena frantsay zany mandrakity ny androany, satria dia mahay ny olona mitantana ny antenimera-pirenena, tsy mendany fahatany amina groupe parlementaire zao na groupe parlementaire zao. Tamin'izany fotoana zany misy député maromaro no nanaovana fanadiadina nanokafana ny leve, nangatahana ny leve immunité parlementaire fa hatrany amponja aza. Mbola nalehan'ny pasteur Richard Andriamanjato ny fahamoahana azy satria tsy neky tsy nandalo tao amin'ny bromaharitsy ny antenimera-pirenena. Dia fantatritsika fa samy nahazo tombony ny fiarahamonina politika teto Madagasikara satria kinga sady mahay ny mpitondra ny antenimera-pirenena. Navelom-boly ny nahitana Andramatoa Christine Razanamahasoa ho lasa filohany zany antenimera-pirenena zany, satria araka ny teniny honorable député Fidèle Razara-Piera teo a, dia 100 isan-jato nandany ny président Christine Razanamahasoa. Mahavelom-boly zany satria ho afaka amin'izay zany ny ketrano an-trano, ho afaka amin'izay zany ny fametrahana ny mpitondra mpanatanteraka ho Andriamanitra kely eto amin'ity firenena ity. Akory nefa ny zavatra mitranga amintsika amin'ny teny zao fa tsy miova vao miany aratsy ny atao hoe système parlementaire eto Madagasikara. Tamin'ny andron'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia fantatritsika fa ny tenako no misahana manokana en relation avec les institutions, ary nataoko vaindon-draharaha mihitsy ny manaja ny io antenimera-pirenena io. Tonga tao anatin'ny vanim-potoana sarotra amin'ny fiainan'ny firenena teo amin'ny février 2015 dia fantatritsika fa tena niady mafy mihitsy ny gouvernement tamin'ny lalako tamin'izany fotoana zany mba tsy hisian'ny klasy politika teto Madagasikara. Tsy niala tao anatin'ny antenimera-pirenena ny tenako, ary nanantona ny bromaharitra arak'izay tratra nampita ny sosokevitra rehetra tokony ho ahafahana mandrindra ny fiarahamonina politika teto Madagasikara mba hikatsahana ny fiarahamonina tsy misy raorao. Amin'izao tsika amin'ny teny zao a, sady misy ny dysfonctionnement de l'autorité de l'État, zany hoe ny fanjakana fohy be dia tsy mahalala afa-tsy ny tenany rery. Izy rery no hevery ny fampitondra fanjakana eto Madagasikara, hevery ny favongambongan-javatra fotsiny. Ireo maro anisa zay ananany ao anatin'io antenimera-pirenena io. Farafaharatsiny mba hampandalovinao amin'io antenimera-pirenena io na dia ao anatin'ny ora vitsivitsy aza no andaninany lalàna ny fitantanam-bola. Dia mba tahaka izany ihany koa ny mesure rehetra raisina eto amin'ity fanjakana ity. Ka rehefa tsy mety zany ny mesure zany, misy ny dysfonctionnement de l'autorité de l'État, dia zao ny zavatra tsy maintsy mitranga extensif ny atao hoe immunité parlementaire. Samy manao traduction libre ny atao hoe immunité parlementaire tsika menakavy. Nahoana moa ny député ny tsy avelanao anao tatitra, dia verinao favongambongan-javatra zany ny atao hoe constitution eto Madagasikara. Araka ny article 14 milaza fa misy lehibe ny opposition ao. Araka ny article 78-79 mikasika indrindra ny antenimera-pirenena milaza ny fametrahana zany atao hoe opposition parlementaire zany. Dia rehefa tsy avelanao zany rehetrrehetra zany a, dia fantatritsika fa tsy maintsy miporitsaka ny olona mandeha mijery ny lalana ahafahana manatanteraka ny asany. Io samy hotsarain'ny vahoaka ankehitrika ianareo ao anatin'ny fitondrana maro anisa zay manatanteraka anjambany mikipy maso ny atao hoe fampidonana nyity fiainan'ny firenena ity. Dia mbo tahaka izany ihany koa reto mpanohatra reto
ao amin'io anteny meram-pirenena io samy mba mijery no avy politika ny avokoa zany natao hoe fifaninanana politika dia mitady lalana ny olona ahafahana manatantera-draharaha dia any anatin'ny lalàna mikasika ny serasera mazava mihitsy fa tsy misy restriction possible amin'ny atao hoe liberté d'expression raha tsy hoe ny manompa olona fa nga manompa olona ny eto amin'ny miara-manonjy tsy misy manompa olona eto amin'ity miara-manonjy ity mahafantatra tsara lalàna na ny voanataonareo reo ara dia fantatray ny atao hoe lalàna navoakanareo teo ary tsy misy mihitsy nareo ara tsy mahay mamaka lalàna voakanareo indraindray rehefa mihainao nareo miteny an'io lalàna momba ny serasera dia gaga sy talanjona mihitsy ny tena hoe olona nianatra momba zany hoe lalàna ny serasera zany ve reto olona reto sa namolavola ny lalàna momba ny serasera no dia mandika vilana ny lalàna ny foroniny tena manahira zany lafin-javatra rehetra zany rehefa tianao ronono atavitsika amin'ny resaka raharaha fanaovan-gazety dia milaza hoe izahay izao no nametraka an'izany hoe tombontsoa manokana azo mpanao gazety rehefa mampiditra etany eto Madagasikara loi universelle zany tompoko anga zany nareo no namorona an'izany nandreny-dato no namorona an'izany lalàna iraisam-pirenena zany fa fampiarana azy eto Madagasikara miankina amin'ny contexte politique sy économique anana ny fiainan'ny firenena rehefa latsaka katerena ny firenena dia tsy maintsy misy ny faneriterena avy amin'ny FMI mikasika indrindra ny fahafahana mampiena na ny manome tombonjoa amin'ny atao hoe détaxation eto Madagasikara iarana amin'ny FMI zany zao nareo vao miresaka amin'ny FMI amin'izany zay vao tapitra ny cadrage napetraky ny fanjakana rajonaromampianina dia zao nareo vao miresaka amin'izany efa enim-bolana zao no ny teny hoe aiza koa zao zay cadrage macroéconomique nareo avy any amin'ny FMI fa nga nareo mahazo vola eo raha ohatra ka tsy misy cadrage macroéconomique amin'ny FMI zao omaly nareo vao nanomboka an'izany tamin'ny FMI dia mifampiatsara velatsy eo ny olona nge mampiasa ny atao hoe diplomatie nahoana izy moa no andeha ilaza aminao hoe tsy mety nge ty ataonao ty monsieur le ministre des finances ty nge ka tsy azonay vatsiana vola satria zao ny nge mahalafombe fa saingy zao ny fiarahana amin'ny FMI amintsika miteny zao raha zao vao manomboka dia tadidio fa afaka telo taona vao vita ny fiarahana amin'ny FMI raha mahay tena faramainareo dia roa taona ny nanaovana bouclage niaraka tamin'ny FMI tamin'izany fotoana zany tsy maintsy ny soloana azy le ministre ny finance tamin'izany fotoana zany satria natahorana eo amin'ny fomba fiarahamonina iraisam-pirenena amintsika miteny zao dia ilay olona fantatry ny FMI fa tena mahatafavoaka baolina no napetrany teo amin'izany discussion sy négociation ny fanaovana izany ary fantatritsika fa raha vao mivilana fotsiny tamin'ilay aksa ny fanarahana ny fanjakana rajonaromampianina dia ny démission andriamatoa Gervais Rakotoarimanana dia fantatritsika fa nikirotana ny raharaha dia niongana hatramin'ny fanjakana rajonaromampianina zany eny no atao hoe fiarahamonina iraisam-pirenena so nareo mihevitra fa olona hafa indrindra eto amin'ity ambonin'ny tany ity dia nareo reo zany no afaka mibaiko eo ny zavatra fandehan'ny fiainan'ny firenena farany gisitsika tompoko ary io firenena entinareo dia firenena gisitra ny firenena entin'ny olona mba firenena mba tany mba naresy an'ny Comore mba naresy an'ny firenena Liberia sy ny etsetretsetra zao resiny zany nareo Soudan du Sud sisa ny aorinanareo eo dia minahoana ary nareo satria administration anareo no tratran'izany fepetra zany fa tsy le tsy le malagasy ny malagasy ty dia apetraka amintsika mazava fa malagasy miaina eo amina firenena iray manan-karena ary rehefa firenena manan-karena tompoko sarotra ny laza hoe vahoaka mahantra fa nareo mampahantra anay vahoaka malagasy eto ny mesure raisinareo rehetraretraka tanitany daholo ao anatina fifehezana ny atao hoe fitsitsiana faran'izay tokony atao sika ny manao endettement 100% ity fanjakana andro nirina rajoel ity lazainy ao anatin'ny loi de finance zany ao anatin'ny loi de finance ao dia misy disposition spéciale zay contrairany atao hoe fiarahamonina miaraka amin'ny FMI sy ny banque mondiale ahoana moa nareo no tafavoaka amin'izany lafiny zany
nefa de fantatry zao fa ilazanareo eo mason'izao tontolo zao mpamatsy vola fa andeha hanodikodina ny fananany firenena nge nydika ny mesure disposition spéciale leo tsy manaraka ny atao orthodoxie financière de olona dala zany re olo reo amatsy volanao de mody miteniteny fotsiny ao zany de am'izao fotoana zao de mbola ny surendettement ny Madagasikara mbola tolérable raha tsy ioaka amin'ny tany ve nyvoaka malagasy tsy teny an'izany tsononareo e ny voaka malagasy nge am'izao fotoana zao efa manakalo 1 euro égale 25 000 francs e raha ohatra ka tanteraka eo fifanarahana amin'ny FMI io de aiko 30 000 francs ny 1 euro de tokony mijery marimaritra iraisantsika ao anatin'le fomba hafahana tena manatanteraka ny raha mbola izy ve io ministre ny finance io so de tokony efa hoesorina io ministre ny finance io efa tsy valable intsony io tsy hoe ny rafitra nge na ny finiavan'ny olona no atao hoe fa ny olona c'est l'homme en question io ve maharaka an'izany ve io maharaka an'izany fiarahamonina iraisam-pirenena zany ve io ministre ny finance io ankatahany eto amin'ny miara-manonja nge io hatramin'ny tierinandro ty hoe asory efa hatramin'izay nandeha nanodidina amin'ny Madagasikara nge ny mpanohatra de efa nilaza zany ny honorable Fidèle Razarapiera hoe asory le ministre ny finance fa tsy izy mamono firenena io ministre ny finance io de mbola meno enitsika mbola zao ihany mbola miditra any anatina dysfonctionnement total ny atao hoe dysfonctionnement total ny administration eto Madagasikara ty io zavatra mitranga io mitenin'ny président république de miovandray zany afaka roa volana de mitenindray ny président république manao fampanantenana sy ny etsetreetsetra mamafa n'le zavatra natao tany tamin'ny volana décembre teo tsika de fa lany loi de finance initiale de am'izao fotoana zao ny président république manao promesse en dehors ny loi de finance initiale de milaza izy fa manana 8 milliards de dollars de sika ndray no endrika ndreny hoe atao amin'ity miara-manonjy ty hoe mandangy fa mitondra n'izany 8 milliards de dollars zany hoe ahoana hono zany ga hono zany volan'ny Al-Qaïda sy n'inona ka tsy soratanareo ao anatin'ny loi de finance nge zany e ahoana no afantaran'ny olona hoe avaizy io vola io fa zao zany nareo tratra hoe manondrana volamena tsokosoko de lasa ndray nareo mbola manao toetranjaza kely hoe ka mifanjakana tany aloha nge fa nanao an'izany e de mbola manao toetranjaza kely ndray miadiny eo amin'ny inspecteur de travail eto Madagasikara sy ny contrôleur de nareo ndray no milaza hoe fanjakana erajonary mampianina tany amin'ny 2015 tompoko ny tokony andamina an'izany fa nareo ve manaraka ny atao hoe continuité de l'état ny atao hoe continuité de l'état zay mikasika ny zavabita ny projet présidentiel ary de davinareo avadika olona lana mba tsisy azo ikitikitika itsony eto Madagasikara eto ny atao hoe continuité de l'état fa aiza miaina ara-politique ny fahambonina ara-politique zany no atao hoe continuité de l'état hoe ry zareo teo no nanao an'io fa amin'ny alalan'ny fitohizan-draharaha-mpanjakana de manatanteraka zay amin'izany fitohizan-draharaha-mpanjakana zany de tanterahanay ny fanatanterahana amin'ny projet rehetrrehetra anisan'izany ny fanamboarana ny lalana raha ohatra mbola azo atao fa tsy maintsy manao avenant nareo zao zay nge nylazana hoe tokony hiala ny république satria impossible no ahafahana manatanteraka ny RN13 voalohany olo tapaka ny tetezany manambaro faharoa manarakaraka an'izany zao ny FMI vao tonga amin'ny négocier zany hoe zao zany vao anao ny rectification ny devis rehetrrehetra hatram'izay eo amin'ny fomba manatanterahana ny raharaha ary rehefa manatanteraka an'io nga io misy tombonao atsika matoa izy ame volanao zany de ame volanao otrosaina ahafahana manao réétude de le iny sorta liste iny dikany sorta liste de liste anankitelo no menanao hoe reto ny cabinet d'étude de misafidy amin'io nga io azo etsona ny cabram nga io azo etsona ny cabinet d'étude eto Madagasikara ry zareo io satria io vola ampindraminy anao io tsy maintsy averina any aminy satria anao tsy mahaika tsy mahay ange ianao fangandra enjatony tsy nampahay anao na nivoaka malagasy ny tsy mampahay anao fa ianao mihitsy ny tsy maharaka amin'ny fiainan'ny firenena rehefa mahita ianao amina kabary propagande hoe de amboly coton de Tuileries tsika fa malaza be zany coton de Tuileries zany eto aminareo any Tuileries afangaronao zany ny atao hoe alika katipaty zay mampalaza ny Madagasikara ny ratsy hoe Tuileries le coton de Tuileries en famboleny coton asy
zavatra samy manahirana be mihitsy no miresaka amin'ity fanjakana ity. Tena rien à voir amin'ny réalité sy ny zavatra misy eto Madagasikara ny mpitondra fanjakana amintsika amin'ny teny zao. Ary ny problema dia zao, ny olona tsy mahay indray no lasa mibaiko ny olona mahay. Dia fefika amin'izao fotoana izao misy ministra eno ange amin'izao fotoana izao fa tena vaky ny lohany, tena ilo lasa adala mihitsy, ary ny komy tsy mety miasa satria tsy araka intsony le olona tsy mahay indray ny lasa mibaiko ny olona mahay. Inona ny dikan'izany? Le monde à l'envers. Manjary lasa isika indray no tena lasa problema be, dia problematika zany matoa zany ny mpanohatra mahazaka an'ireo vahoaka ireo arak'izay fitansanareo na firy alina fa andrenjato dia zao rehefa feno ray alina io dia mangataka ny vis-à-vis kosa zay zany hoe ny dernier rempart-ny repoblika dia ny 10 alindam-bahoaka zany mba hampitodika amin'ny vavabasy any amin'ireo mpitondra fanjakan'ireo satria dia fahavalon'ny firenena izy. Raha izay zavatra kely ny resahako zay fotsiny dia fahavalo-pirenena tanteraka ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara, ary raha mbola mitoy zany dia ho sahirana ny vahoaka malagasy iray manontolo satria tsy tafavoaka intsony ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana. Dia zao ny manafona antsika eto Madagasikara, tsy misy na fibre nationalisme tena faran'izay bitika azy ao amin'ireo mpitondra fanjakan'ireo. Ambara teto zany tokony KFC indray raha ny toanany nataony tongavany nanaovana hirahira sy ny etsetreetsetra, fa ny akoatran'izay ny gastropizza sy ny etsetra dia niodonany fotsiny, tsy ny rara iny akory. Tsy hoe manao publicité ny gastropizza amin'izany lafiny zany, fa le nationalisme ao anatiny no mampiteny ary averiko indray mandeha fa imbinina dia namako be fa saingy zao rehefa tsona telefonina izy zao dia miavinavina satria nahoana matahotra an'le pression politique. Ary ny atao hoe manao politika eto Madagasikara tompoko dia tsy misy an'izany hoe matahotra pression zany na matahotra iny, fa rehefa tokony misy vandana eo amin'ny fitantanana ny raha-pirenena na aiza positionnement misy anao eo amin'ny lafin'ny politika dia tokony hijoro anao. Ary zao zavatra atao zao sanatrian'ny vava ladin'ny lely ka hoe tena alako bika tsy tiako tare amin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, fa ny fomba fitantanany dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra tinakiny ity firenentsika ity. Ary rehefa tsy mifanaraka amin'ny tinakiny firenena ny zavatra ahafahany manatanteraka an'izany dia manahirana be zany no miara-miasa ao anatin'izany lafiny zany dia izay no antony no anoherana. Ary tsy hoe manohatra be fahatany fa mametraka mihitsy ny arofanina rehetra amin'ity lafiny ity nge dia le constitution article 14 mametraka an'Andriamatoa Ravalomanana ho président-ny fanoherany ny arofanina rehetra nge dia ny article 78-79 ao anatin'ny antenimera-pirenena, ao anatin'ny constitution momba ny antenimera-pirenena milaza ny atao hoe opposition parlementaire. Dia rehefa tsy manaraka an'izany nareo dia mampitahotra dia mitsikiky zay, dia tsy maintsy ikikiky zay na inona ataonareo ary raha misy zavatra mitranga atao amin'ny fiainan'ny firenena tsy tompona andraikitra zay satria efa nampaneny lakolosy any aminareo mibaolina amin'izao. Ia dia faly miaraba atsika manaraka ny fandarana ary saorana moa ny namana izay nitondra fitenenana teo aloha, nitondra fanazavana indrindra mahakasika an'izay dysfonctionnement misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay. Fantatsika tsara fa tena tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsony ny fitantanana amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Maro ireo namana izay nitondra an'izany fanazavana izany, ary isika vahoaka ihany koa dia fantatray fa manaraka isan'andro isan'ora ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Toa efa miseho ny ady an-trano eo anivon'ny fitondrana ankehitriny ka miteraka ny atao hoe fiovahavana fanapahan-kevitra raisiny amin'izany fitantanana ny raharaham-pirenena izany. Aiza ntsony moa no ananany vahoaka fitokisana nyity fitondrana ity, satria raha ny zavatra iainany amin'izao fotoana izao dia tena very fanambola velona izany vahoaka malagasy izany. Raha jerevantsika ny amin'ny lafiny ara-tsosialy dia rahantsika mahalala ny fangiry firina isa-tokantrano amin'ny tsy fahampiana, ary miteraka ny tsy fandriam-pahalemana ny anivon'ny fiarahamonina izany satria very fanambola velona hoy teo ny vahoaka, ary maro amin'ny
olona amin'izao fotoan'izao no alay-panahy tonga hatramin'ny sehatry ny alatra ny fandrobana isan-karazany ka tsy milamina intsony ny anivon'ny fiarahamonina. Izany dia noho ny ara-tsosialy mponina zay tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Maro ny olona very asa amin'izao fotoan'izao mila mitady ny haniko hohanina nefa reny olona reny ka miteraka ny korotana samihafa na eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika vokatr'izany rehetrarehetra zany. Eto ihany koa dia nataony tsy hiteny mahakasika ny atao hoe taratasy fampatsahivana nalefa ny filohan'ny anteny miaram-pirenena. Ety am-piandohana aloha dia tiana ny manamarika fa raha ny solombavam-bahoaka tety anivon'ny fanoherana dia niaraka ny fanometanana taminareo solombavam-bahoaka namana hafa izay manohana ny fitondrana amin'izao fotoan'izao no hoe amerina n'izany asiny ny anteny miaram-pirenena zany ary ny porifonay zany tamin'ny alalan'ny fametrahana ny filohan'ny anteny miaram-pirenena. Marina fa tsy gaga zay raha mipotra ny taratasy avy aminao raha matofoloha fa ny tianay ambara dia ny hoe ny fanoherana angamba raha na nyray fitenenana na nitondra ny fanehoan-kevitra na teny anivon'ny lapan'ny anteny miaram-pirenena na teo anivon'ireo aina aman-jery samihafa dia tsy niteny tsy misy porofo ary tsy nitondra fanarana baraka sanatriany vava fa mitondra kosa ny tsikera mahakasika ny fitantanana izao firenena izao. Mijory izahay rehefa hitanay fa misy ny tsirariny ary misy ny fanaovana tsindrifa lavo ho an'ny vahoaka malagasy indrindra ny vahoaka valala tsy mandadiarina zay fantatsika tsara fa fahefana avy amin'ireo vahoaka ireo no nampindramina atsika indrindra nampindramina nyzany filoham-pirenena zany hitantana ny firenena zay nantenainy fa hitondra fampandrosoana sy fivoarana ho an'izany firenena zany matoy izy ny safidy. Ekenay fa tonga filoham-pirenena ny Andriamatoandro Rajoelina amin'izao fotoan'izao na dia maro ary ny fanamariana sy ny fandikan-dalàna hitanay makasika tamin'ireny fifidianany reny fa mba hilamina ny tany sy ny firenena dia nandefitra hitaty amin'ny ankilany. Amin'izao fotoan'izao kosa nefa ampy raha ny fepotona izay namena anareo hitantanana nyity firenena ity ka rehefa mahatsapy zay fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy zany dia sady zo no andraikitry ny solombavam-bahoaka no mitondra ny feoan'ny vahoaka maneho ny hevitra amin'ny alalan'ny ainao manjery na eny amin'ny fandraisam-pitenenana eny amin'ny lapam-panjakana na ihany koa amin'ny lafiny hafa izay ahafahany zany solombavam-bahoaka zany mitondra ny etaeta ny vahoaka. Ka eto dia manaja ny lalam-panorenana ireo solombavam-bahoaka izay mitondra n'izany hevitra izany mitondra n'izany tsikery zany ary tsy mbola naheno na nahita solombavam-bahoaka aty ny fanoherana ka diso lalana araka ny voalaza ao anatin'izany taratasy nalefan'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena zany. Eo indrindra zany no anentanana atsika izay ao anatin'izany fanoherana zany tsy ny solombavam-bahoaka ihany isika vahoaka malagasy ireo any amin'ny vondrona samihafa mba hijoro sasa iteny rehefa ohatra ka misy ny tsirariny miatra eto amin'ny tany sy ny firenena. Eto azy zao dia mahita n'izany zavatra hoe tsirariny miatra amin'ireo contrôleur sy inspecteur de travail efa nyresahany namana teo aloha tena zo fototra angeno nangatahana izy ireo raha ny fanehoan-kevitra zay netiny teo anivon'ny ainao manjery hitatsika tsara fa ireo mpianatra mivoaka eny anivon'ny fampiofanana ambony any amin'ny anamma dia manana zo an'izany hoe manana ny statut particulier zany. Faharoa ihany koa ny zavatra nangatahana izy ireo dia ny mahakasika ny hoe fitakinareo aindamin'ity izay
efa tokony sitrahana izy ireo a tamina vanim-potoana efa lasa. Inona moa ny elony amin'izany ary inona moa no anaovana affectation massive an'izy ireo zany zo ary tokony ho tanterahan'ny fitondrana no angatahany araky ny voalaza ihany koa dia efa nisy vanim-potoana voasoratra tao anatin'ny lalàna amin'ny fiain'ny-teti-bolo zany tany aloha tany ary matoa zany voasoratra tao a dia ny eken'ny fitondrana tany aloha ireo fangatahana nataon'ireo tompony andraikitra reo araky ny namafisy ny namana zay ny andray fitenenana teo aloha dia hoe tokony hipetraka foana nge zany continuité de l'état zany na ny fitohizany ny raha-raha-mpanjakana ka tsy amin'izao fotoan'izao nareo no ilaza fa rehefa misy olona no mitaky ny zony a dia lazaina fa mpanakorotana lazaina fa mitondra korotana eto amin'ity tany sy ny fireneny ity satonany ihany zany fa etiko ilazana amintsika hoe rehefa misy ny zo tokony ho takiny eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa misy ny tsirariny dia aokontsika hijoro fa zoatsika zay nanome fahefanan'ireo mpitondro ireo a no mitaky an'izany fanatanterahana ny fanomezana ny zo amin'ny vahoaka malagasy zany. Eto ihany koa moa ny solombavambahoaka ianitra razafy manatsoa efa tonga eto izy a hitondra an'izany famelabelarana samy hafa zany ihany koa ho atsika ampeno amin'izao fotoan'izao fa dia makasitraka makatelina tompoko naharitra neno anay zay nitondra faneho-kevitra teto. Makasitraka député Alain, député avy ao amin'ny Aotsimdrano. Manatitra fiarabanantsika rehetra indray ary kopakopa tanana ho an'ny rehetra na dia ho an'ireo voakaramany an'ity fandarana ity izay tsy mana-tsafidy ary. Resaka mafana indray androany ny resaka izay nataony filohan'ny androm-panjakana antemera-pirenena. Mafana satria solombavambahoaka no voateniteny sy voatotoana. Melohany tompon-drako ny faneho-kevitro dia tiako ny mizaratsika rehetra manaraka ty fandarana ty fa ao anatin'ny lalam-panorenana andininy fahatelo amby fitopolo. Izy ty moa dia mahavariana fa ohatrany misy coïncidence les chiffres 73 députés 73 kilos d'or dia article 73 en constitution. Voalaza mazava tsara ao hoenitsika rehetra dia zao ny voateny ao anatin'io article 73 ao anatin'ny constitution io. Tsy misy olombavambahoaka na dia iray aza azo injehana, karohina, samborina, tanana amponja na tsaraina no ny hevitra naposany na latsabato nataony teo mpanovana ny asany. Mazava be zany, tsy misy olombavambahoaka na dia iray azo injehana na karohina na samborina na tanana amponja na tsaraina no ny hevitra naposany na latsabato nataony teo mpanovana ny asany. Tsy misy olombavambahoaka na dia iray azo enjehana sy samborina no ny eloka bevava na eloka tsotra mandritra ny fotoam-pivoriana raha tsy nazahoan-dalana tamin'ny antemera-pirenena. Raha tsy hoe tratram-body omby. Tsy misy olombavambahoaka na dia iray azo samborina ivelan'ny fotoam-pivoriana raha tsy nazahoan-dalana tamin'ny biraon'ny antemera raha tsy hoe tratram-body omby. Noho ny fanenjehana nomena alalana na ny fanamelona tanteraka afaka manao ny fitarainana. Mazava be zany io article 73 io tsy adikevitra io. Ny solombavambahoaka dia napetraky ny antiny constitution ary principe universel io tsy eto Madagasikara rery fa eran-tany. Solombavambahoaka nofidian'ny vahoaka. Ny eto Madagasikara dia hoe suffrage direct amin'ny fifidianana mivantana ny fifidinan'ny solombavambahoaka. Dia zao ny tsaratsarony rehetra indrindra vao an'ny mpitondra. Rehefa kitihana ny solombavambahoaka olom-boafidy dia tadidio tsara fa mikitika ny olona nifidy anazy ianareo zay. Rehefa mikitika ny solombavambahoaka dia tadidio fa mikitika ny solon'ny vahoaka zay soloany ianareo zay. Raha tsy hoe anga hoe fifidianana osika na fifidianana tamin'ny alabato io dia tsy ahita vahoaka manohana anazy sy ao ambadikany. Zay mahaberesaka atsika nge amin'ity raharaha ty hoe ny fifidianana natao teto na filoham-pirenena zany na fifidianana taoriana zay nisy doublon, nisy fangalaram-bato e. Ary tenenina teto ara dia hoe ny vidim-bato ara tamin'ireny dia 10,000 ariary. Ka izay zavatra zay no tiana tenenina hoe rehefa namoaka ny taratasy ny filohan'ny antemera-pirenena
dia za indray dia tsy gaga mety gaga raha ohatra ka tsy nanao réaction ohatran'io izy satria suite logique an'ireny fampiakarana amin'ny pompier rehetrarehetra teto amin'ny hainao manjay rehetra zay hitana tany anaty gazety suite logique an'ireny fitsanganan'ny olona rehetrarehetra namono afo sy nanohitra ny zavatra nambarany teto amin'ny miara-manonja reny zavatra ataony io suite logique any fiarovana ny exécutif ny ataony filohan'ny androm-panjakana amin'izao fotoana zao somary mampalahelo satria voatery miteny an'ilay androm-panjakana zay efa ny épargnenay zay najainay sy nasianay asina satria institution any vahoaka institution mikirakirana zany démocratie zany antemera-pirenena zany fa satria efa navoaka ohatra zao ny taratasy dia voatery tsy maintsy hiteny an'io zay aty tsy misy fialatsiny akory satria tsy izay nanomboka fa ianareo nanomboka tamin'ny fampiakarana député teny amin'ny hainao manjery zany dia mitoy amin'ny fanaovana taratasy misy fomba fiasintsika eo amin'ny antemera-pirenena eo tsy ny famelesana manana ny telefônina anay rehetra nge ianao ndre raha matofilo azo natao tsara ny fampiantso oatra ny ataontsika mahazatra hoe tongava ty ianareo fa misy dinika mila atao ty azo natao na manao avertissement na rappel à l'ordre na inona azo natao zany ho asin'le antemera-pirenena eto moa somary déçu kely satria na ny antony ny raha natao ny fividianana filohan'ny antemera-pirenena tamin'ny fotoanandrony ny député tim nametraka an'izany hoe ny asin'ny assemblée nationale dia mila olona manana an'izay profil na président ana assemblée zay nisy olona vitsivitsy ianareo no mikasa ilatsaka filohan'ny antemera-pirenena fa izahay kosa dia nametraka amin'ny principe tsy resaka le olona le la personne na ny antokony no nitondranay anazy fa nijerena kosa hoe iza ny olona mba manana an'le profil mba afaka hitantana nyty antemera-pirenena ty manana ny traikefa manana ny diplôma manana ny fahaizana ary indrindrandrindra ray aman-dreny ho an'ny député rehetra satria tsy moramora zany tantana antemera-pirenena zany sarangan'olona maro taonan'olona maro fahaizan'olona maro no sahaniny zany ka izahay ny safidy tamin'ny fotoanandrony satria hitanay zay faninana aminy rehetrarehetra dia olona tsy manana an'le critère na ny profil zay afaka hitondra n'izany asany zany antemera-pirenena zany olona tsy manana diplôma tsy manana an'le traikefa tsy manana an'le taona tsy manana profil rehetra mihitsiny zay no natonga anay safidy hoe ndao ara fa ity olona ty mety raha ohatra ka ho antemera-pirenena ty sans considération ny opinion na tendance politique na appartenance politique ka amin'izao fotoana zao rehefa tonga daholo ny pompier rehetrarehetra mamono afo amin'ity zavatra lazainy atao miara-manonja ity dia zao ny zavatra misy ny aro-tena aloha ny exécutif ary ny exécutif ny aro-tena indra momba tonga teto ny talehan'ny seraseran'ny présidence ny ministre ny seraseran'ny gouvernement ny ministre ny intérieur sy ny décentralisation za ihany le exécutif miaro-tena ary tsy mavita miaro-tena akory reo ny olona nampiakarina eto ary manondrana daholo ny zavatra nyteneny voanaika nahatezitra ny olona tsy nahazo akory le sympathie ny olona satria lasa miteniteny foana rehefa tsy ampy le olona miaro ny exécutif nampiakarina indray le député psolelaka isany député solelakiste dia reny nyteniteny sy manaonao zavatra efa nahazo ny anjarany nareo fa mbola ho averina ihany hoe nareo rehetrarehetra reo tadio tsara fa ny exécutif ianteheranareo io nge miantehitra mihazo boboka ianareo manao bloky ohatran'io mampidina ny asinareo manao tsinitsinina le vahoaka mividy anareo manao tsinitsinina le fasairanana nahazo an'ity vahoaka ty ka rehefa tsy ampy reny le dia lasa le institution le législatif vient au secours de l'exécutif ary le président le institution ngeza be ohatr'izay no lasa miditra cafouillage ao anatin'le izy dia eritrereto fa nidina dia nidina indray ny asany ty androm-panjakana ty avec tout le respect qu'on vous doit madame le président madame la présidente misy fomba fiasintsika ao misy numéro téléphone fa indrindrandrindra
rehefa mikasika député zany dia aza sina resaka dirika aby manao communication officielle dirika aby zany dia any anatin'ny asehatra asany amin'ny kabinetnao misy an'izany aza seho akory zany aty amin'ny député satria tsy any larana sy voninahitra ireo député zay sarotra saroboninahitra ireo zahay tsy olana anay tsy olanay mihitsy zany fa presaka question de protocole et de principe ny resahanay fa ho an'ny député sasany vovokitika zay ambopokely zay dia misaoty amin'ny plafond fa ny anay teneninay fotsiny dia zao hoe ny principe ao anatin'ny constitution ajainy io tsy nisy député era-tany ka ho rahonana na ho tenenina na apatsahivina hoe ianareo ny andraikitrareo dia reto ihany ao anatin'ny vomiera ao anatin'ny fandraisana anjara ao anatin'ny antemeram-pirenena amin'ny latsabato amin'izao zany hoe atao liste exhaustive ny anjara andraikitry ny député fa ianareo dia tsy afaka miteny raha any amin'ny ainao manjery any tsy voaaro n'le immunité parlementaire ambony indrindra aloha dia ny constitution disposition constitutionnelle marina fa mitady zay fomba rehetrarehetra nareo anenjehana sy anagadrana le député manao fanaefaniokevitra eto fa tadidio fa zao solom-bava-mbahoaka tapenam-bava tsy solom-bava-mbahoaka zay ary fitondrana didijadony izy zay ny solom-bava-mbahoaka anaovana fandrahonana dia tadidio tsara zay fa didijadony izy zay solom-bava-mbahoaka enjehana amin'ny tsirariny amin'ny fanaokevitrany dia didijadony izy zay ka zay proof raha matoa zay miteny eto hoe fa didijadona amin'seho eto io izy io mitady ny preuve tsika zao io izy io tsy mitady zavatra mihoatra n'izay tsika ka raha zay fitenenana fa hoe azo enjehanareo fa tsy voaary ny immunité parlementaire tsy voaary ny responsabilité parlementaire ny sinsisa izahay eto tadidio tsara fa mampiakatra ny asin'ny député solom-bava-mbahoaka ny fanehoana hevitra eto ahitan'ny olona fa manana an'izany député zany ny vahoaka ary manana ianteherany hiteniny marina izy no andrasana hiteniny marina eto manao ny tsy mety ny exécutif dia izy ny andrasanareo hiteniny marina eto vahoaka tsotra Facebook araha nygadranareo olona izy no datavinareo hitenenareo eto ny député nareo misolelaka sy miborosy kiraro sy mpitatyrakena laha ny andro eto ary voafitaka amin'ny vahoaka voafitaka ao anatin'izao fahasairanana rehetrarehetra zao ka ny ana teny fotsiny tsotra fotsiny ho iaho hoe tsy mifamitaka tsika ara-zavitana le vahoaka zay nge miakatra eto amin'ity plateau ty studio ty efa vonona amin'ny zavatra rehetra araky ny teneninay e fa raha ohatra kosa mitady anay dia ampiakarikariny ambony kokoa izavatra io satria tsika rehetra mifakalala ao amin'io antemeram-pirenena io bilao maharitra rehetra tsy sy ho fantatrainy zavatra rehetrarehetra tao ao fifanajana no atao ny député rehetra na président ana groupe izy na président ana commission izy mifakalala daholo tsika rehetra ka raha izany no etsitsika aty dia tadidio tsara fanjeva eto tsika rehetrarehetra tsisy anao fampiafiatsiana na inona eto mifanaja fotsiny marina fa mety rappel à l'ordre nataon'ny président ny assemblée nationale sady rese ihany ko hoan'ny andaniny ko io zay mitraité ny député eto amin'ny miara-manoza ty fa mpandainga sy mpanelitsao zany zany koa nga zany nga tsy mba afaka tenenina koa fa izahay miteny marina eto mitsikerany ny exécutif dia zay ny tsy zakanareo rehetrarehetra ary fanohizana n'le resaka hoe hitsangatsangana ny miara-manonja dia ampitsanganana daholo zao rehetrarehetra zao bon misy acteur principaux tamin'ny 2009 nafantatra tsara ny inona ahoana nanaovanareo an'ireny raharaha reny ahoana ny ekipa natao nanaovanareo ny ekipa nkarakaranareo an'ireny ekipa androba anao ny zavatra tsy nanjara rehetrarehetra tamin'ireny politique de la terre brûlée tamin'ny 2009 reny atahoranareo fa izahay no anao oatra ny nataonareo zahay tsy miana-dratsy oatra ny nataonareo lesina ho anay rery lesina ho an'ny taranaka faramandimby sanatry mivava tsy anareo no andeha anaranay sanatry mivava fa le diabolisation zay mitohatra amin'izao raha misy olona tokony atao interpellena eto dia ny ao an-tranonareo aloha ny ao anatin'ny antokonareo aloha ary zay raha fitena filoham-pirenena mandila mandala ny sotoavina malagasy dia ao an-tranonareo rehetrarehetra teneno daholo mba hoendry
hatramin'ny ministera ny serasera tompona ndraikitra voalohany amin'izany gouvernementa zany fa ny gazetiny sy ny radio any angeno miantsy ady sy manompa olona isan'andro e kanefa izy mikirakira n'le lalàna na akizitina anazy tamin'ireny fotoana nanaovana ny code de la communication reny fa isan'andro san'andro flora valimana na nenjena sy anaovana an'izao diabolisation rehetrarehetra zao vao tsy androany akory mbola mahita an'ireny fa maninany ao an-trano tsy tenenina reny anaovana rappel à l'ordre rehefa tsy mahay ny asa na ministre ny serasera mela de mivirena manao mpanao gazety ohatry ny taloha zay koa ny mendrika anao zay miteny hoe midémissionnena na aza miandrendrasana sorin'ny olona fa tsy izany foana nisan'andronandro efa napidikizo an'le filoham-pirenena nareo nandritry ny reny fotoana nanaovana ny lutte contre ny pandémie reny nandritry ny fotoana heritaona 2024 reny ny ministre ny serasera azadiny tsara fa nisany namandalitra ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny serasera sy mifampitam-baovao sy fiakarana anao manjery isan'andro san'andro miteny zavatra diso sy lainga zao foana de mijabaka foana le filoham-pirenena akoatran'le fampanantaniana zay nataon'ny filoham-pirenena ihany koa zany tohiziko mihitsy ny ao anatin'izay resaka hoe inona no zavatra nytenenina tamin'ireny 2020 reny marobe lazaina maty zay fa mandainga tsy misy proof lazaina fa manakorotana fa fampatsiarivana indray ty ataoko ty androany ty akoatran'le zavatra voalaza le hoe tamin'ny 14 juin 2020 zay nampatsiahiva zay nampanantenaina hoe anao fitarian-drano na conduite d'eau miisa 1958 ny jiramasin'ny ministeran'ny rano dia lasa natao lavadrano natao vovo enina mbe efapolo moa zany ny voalaza fa ho lavana eto Antananarivo zay zany le fampanantena zay le nitenena hoe le langa fa zao ndray tamin'ny 9 août 2020 sady me aleo loha ime fa te me mihitsy anamaky an'ity zavatra ty 9 août 2020 nampanantena nge filoham-pirenena la zao ndray fa hoe tsy marina zany mieno YouTube na tsika rehetrarehetra YouTube tamin'ny 9 août 2020 ozy izy ny filoham-pirenena hoe anao carnet poktantsika anao digitalisation sy uniformisation ny carnet pokotany ho asitsika code barre de scanetsika amin'ny telefona de mivoaka ny données rehetrarehetra ozy izy momba ny fianakaviana tsy misy afaka anaovana carnet fosika tonga de hita ao hoe fa nahazo fanampinana tsy atomboka eto Antananarivo aloha de aveo any amin'ny district rehetra sy ny chef lieu de province ny lancement ny carnet pokotany io carnet pokotany anaovana digitalisation io dia anomboka ny alakamisy fa 13 ny volana août dia misy ozy izy ny atelier amin'ny commune urbaine Antananarivo raminy alatsinainy 17 août dia ho atsona daholo ny maire ny chef fokotany ny chef secteur sy ny sisa ny tokatrano anankiray dia tokony manana fisy ray hita ao anatin'ny carnet io ozy izy ny adresy ny identité sy mombamomba ny fianakaviana dozy izy aveo soa ihany aloha fa nisy ny corona sinon mety raha amin'ny 2050 tsika vao afaka hiditra amin'izany digitalisation zany odry fa zao tsika ozy izy afaka miditra amin'izany digitalisation zany de ho hita ao avokoa ny historique rehetrarehetra ny olona tsirairay ho fantatra hatramin'ny loatraniny zay misy an'le olona amin'ny alalan'io digitalisation io volana février tsika androany nasaina miverina milahatra vary amin'ny alalan'ny carnet pokotany ny vahoaka verina ohatra ny tamin'ny andro ny Andriamatoa Didier Ratsiraka milahatra vary ndray ny vahoaka malagasy dia ferana 5 kilao isan-kerinandro ny zoan'ny olona carnet mitondra carnet ray le carnet lazaina fa atao digitalisation sy asina code barre io de mbola le carnet taloha ihany de izy ndray ny lazaina fa mandainga ndray maître Iantra nitenenina zany tamin'ny 9 août 2020 de lazaina ndray fa mandainga ndray ny eto miara-manonja ve milahatra ny olona zao de milasaina mitondra carnet pokotany de ferana 5 kilao isan-kerinandro de na latsinainy na larobina zoma no mandeha no misokatra reny tsena na any amin'ny bureau pokotany reny de miverina ihany amin'le resaka teto hoe narary be mihitsy ny ainareo tamin'izay ny teny hoe le 7000 tonnes nge rehefa atao amin'ny kapoka satria efa kapoka zao ny référence ny raisin'ny ministère ny commerce
dia 25 500 000 kapoka tena rary be fonareo hoe ny sainay amin'ny kapoka le vary 7 000 tonnes dia ty indray le 5 kilo ty indray nge 17 kapoka sy tapany zay no hoan'ny fianakaviana anankiray mandritry ny herinandro dia raha olona efatra fotsiny ary izy ihany ao an-trano dia 17 kapoka dia mihinana 4 kapoka isan'andro dia miverina ihany le ray kapoka nge mitombona ihany mihitsy le tenenay miverina amin'le ray kapoka ary io ary tsy ray kapoka isan'andro fa ray kapoka amin'le 7 000 tonnes nge no ndraisanay fa le ray kapoka io mbola anjaran'le olona mividy anazy indray hoe hoaniko alatsinainy ny anana hoaniko larobia na talata na larobia na lakamisy le ray kapoka menana la anjarako io dia mandainga ave zay eto raha ohatra ka zany ny resaka eto mandainga ave ny miara-manonja raha zavatra ohatr' zany no zavatra ampitaina eto o le retsy efa 2 février tsika androany ary 2 février zany a miverina amin'le 73 kilo ny volamena maly nataony fitsarana tany Afrika Atsimo ny zavatra misy dia le pisolo vava no karamay mifanjakana ty moa zany dia mahavariana hoe lasa raharam-pirenena le olona tratra mitondra volamena tsokosoka ny Afrika Atsimo lasa affaire d'état le olona tratra le olona telo tratra nitondra les passeurs professionnels les convoyeurs d'or les trafiquants ty moa zany le firenena dia tsy malala an'le continuité de l'état le ndray zay ny namana rehetrarehetra teo fa continuité des trafics trafic d'or trafic de tortue trafic de pierres précieuses trafic rehetrarehetra fa tsy voateny foana ary averina eto hoe nisy devise nge trafic de devise koa niaraka tamin'ny volamena io vaky le izy am'izao mivoaka am'izay le chiffre hoe ay very olona tena 36 millions d'euros ty devise tratra niaraka tamin'le volamena raha ny volamena ny kajikajina ny vidiny 73 kilo sasany io eo amin'ny 17 millions d'euros na 87 milliards d'ariary fa raha atao en euro le izy dia 17 millions d'euros fa le vola devise tratra nge miampy an'io 36 millions de devise o le retsy grave be nge zany mampiteniteny foana mihitsy hay tena grave zany ny tena blanchiment trafic grave tena indroa avoen'le volamena zany raha ohatra ka 73 kilo volamena dia any amin'ny 146 na 147 kilo zany ny vidin'ireo devise ireo tena loza zay le continuité de trafic resahantsika eto ka nangataka n'le fanemorana ny fitsarana indray le mpiosolo vava nreto olona voasambotra nreto olona reto le mpisolo vava nalefa ny fanjakana zay le hoe may ny endomboanjan'ny fitondram-panjakana misy amena tena goavana misy panique générale tao manao zay fomba rehetrarehetra anotofana n'le aferany ary rejeté ihany koa le fangatahana liberté sous caution le vola mbola omenany koa nge mbola tsy fantatritsika koa ohatrinona le vola menan'le karaman'le avokalo fa le vola le ofera ny fitsarana an'izany nge amina million de rente zany ny vola alohany ohatrinona ndray io le vola raha hoe tenen'ny fitsarana hoe zao tsy maintsy alohanareo 100 millions de dollars ihany koa zany rehetrarehetra zany lasa raha-panjakana raha-pirenena trafic d'or ny olona tratra any satria tsika mahafantatra fa ny ao andapa ao nge ao anatiny io zay ve lazay nareo fa manjary nareo dia tena mandainga foana eto anatin'ity raha tsy marina ny voalazanay pourfouille ary zay vonina iassume an'izay fa zay kosa dia tena miteny manitrikitrika fa tafiditra ao ianareo fa raha tsy marina zany maninonareo nandefa avocat hiaro andreo mpanondrana volamenareo maninona ianareo no mangataka manao an'izay farak'izay herinareo ny ampodinan'ireo olona reo sy le volamena le vola moa zany dia efa lasany Afrika Atsimo iny ny volamena mbola point d'interrogation fa inona no mampipanika anareo raha tena firenena tena fitondram-panjakana nanao ny ara-dalàna dia nanampy ny firenena afrikanina tatsimo nanampy ny fitsarana hitadiny marina amin'io fa tsy miezaka hanafaka ny olona indray ao anatin'ny fitsarana
olona nampidiriny ny fitsarana Afrika tatsimo aponja ve dia fanjakana indray no mamoaka anazy any fonja tsy normal zany e tsy normal mihitsy zany farany dia farany alohan'ny ilako eto misaotra anareo rehetra zay manampy an'ity fandarana miara-manonja ty tena miara-manonja daholo tsika naneto toerana na nivelany maro be ianareo manampy anay isorana daholo ianareo namana rehetra any ivelany any mbola olazaina eo rehefa aveo a misy ny fandaminana mikasika an'ireny polo reny dia isorana ianareo samy mahafantatra daholo tsy hotononina intsony satria manahirana ny manorina ny anarinareo rehetrarehetra eto fa itsika rehetra kosa dia ao anatin'ny miara-manonja daholo a dia isorana faobe ny zavatra ho azo atao a mba tsy isiny ny frustration nizanizy tsy izay ny tanjotsika ny tambatra irahantsika dia ny fanonjana araky ny teny namana José Mal dia hoe ranopotaka fotsiny ara io fitsangatsanganana io fa mampanonja anareo fa maika fa ranomasina zany oka zay ry mpitondram-panjakana le filazana sy fanaovana tsinitsina ary ianareo manao anty dramatisation ny hoe ry olona ndeha tsangatsangana lazaina fa ndeha anao raha mandrika rianala kely tsangana daholo vienina daholo hoe consigné daholo ny kazerina zao satria hoe hitsangatsangana miara-manonja zana-bahoaka daholo ianareo rehetra mpitandro filaminana tsy fahavalonay ianareo tsy fahavalonareo zahay ianareo koa afaka mitsangatsangana miaraka aminay arasainay tongava miaraka aminay e menay polo ianareo fa tsy mividy raha zay ny mamapetiny raharaha tsy maninony zany fa oka zay le fampitahorana sy diabolisation hoe andatadray e 6 février e 7 février nareo nge ny source ny 7 février iny fa tsy niava ty e sa ahoana namana Maxime zay fa eto ny zavatra ohatra zao moa zany dia ifankahirezantsika menakavy ka tsy ny piaino ihany na ny jery fahita lavitra manerina zao tontolo zao no mifankahery fa na dia izahay ato anatin'ny fanetanana ity miara-manonja ity ary dia mifankahery ary fifankahirezana ho an'ireto solombavam-bahoaka namana ireto zany satria dia ao anatin'ny kiondalansika amin'izao fotoana zao zay kiondalana zay dia kiondalana tokoa zay tena hitarafana ny endriky zany androm-panjakana izany ary tena hitarafana ny hoe ahoana ny fihetsiky ny vahoaka malagasy mazava ny ambaran'ny article 5 fa la souveraineté appartient au peuple source de tout pouvoir amin'ny alalan'ny olombofidiny nofidininy vahoaka mivantana na ankolaka izany any vahoaka ny fahefana amin'ny alalan'izay fahefana zay nomeny ny olombofidiny nofidininy vahoaka mivantana na ankolaka article 5 ny constitution no miresaka an'izany ka izay ilay fanazavana netin'ny député Ian Tarazafoana teo am'le hoe ny solombavam-bahoaka dia tsy mandeha irery fa misy vahoaka ao ambadiky ny solombavam-bahoaka ary zay andraikitra nomeny ny vahoaka ny solombavam-bahoaka zay dia ampiasaina amin'ny fotoana mamety azy dia ety ampanomboan'ny fandraisako fitenenana zany dia ianareo vahoaka zay mihaino anay nandefa ny firarintsoa marobe ianareo vahoaka zay nandefa ihany koa ny fankahirezana ty miara-manonja dia anaovana kokoa tahaka ny Antoliary ny Mananara ny any Soalala ny any Antsoy ny any Anjorobe sy Akazobe sy ireo faritra rehetra dia anaovana harabantsika rehetra tokolasy topovavy ny fanazavana zay nentin'ny namana rehetra teo dia tahaka ny ahitana taratra zany amin'izao fotoana zao araka le tenin'ny député Rodin député an'Ambanivohitra avy any Rivony Mambo raha ohatra manko mihaino an'ilay mpamono hafin'ny fanjakana isika Guy Maxime na mihaino an'ireo olona zay atosika handray fitenenana na maneho hevitra amin'ny Facebook satria tao anatin'ny herinandro isika dia navoaka ny makety samihafa ary dia nomalindray zany dia tetsy amikanja ny Mahamasina zay mbola andalam-panamboarana saingy misy zao zavatra izao ato anatin'ny miara-manonja dia niazakazana naseho kely indray aloha ny kianja hoe afaka andraisana lalao amin'ny volana marsa 2024 ity dia teo ihany koa lay tranongezabe Arena Sport zay hoe eritreretina ho atao zany hoe narantiranty kely indray aloha zay fa natomboka tany amin'ny herinandro araky ny directive sy ny consigne mandeha
sao dia hanahirana ary tena manahirana miara-manonja ka zao alefaso aloha reo fotodrafitrasa vitatsika mba ho hitany vaoaka malagasy hoe miasa izany fitondram-panjakana izany ary tsika omaly de fanonteny fa raha fotodrafitrasa ho isika no itsarana ny fanjakana rehetra nisy teo aloha tsisy fanjakana niongana tompoko nanomboka tany amin'ny président tsiranana satria nahavita fotodrafitrasa zany nahavita fotodrafitrasa Andriamatoa Deratsiraka nahavita fotodrafitrasa Andriamatoa Zafy Albera ary Andriamatoa Zafy Albera ary de nahavita ny tety ny fokotany sy ny elakelatrano ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny Madared nahavita fotodrafitrasa ny président Ravalomanana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tsisy fanjakana niongana zany raha fotodrafitrasa ny tsarana azy ary mbola lovan'ny taranaka faramandimby amin'izao fotoana izao fa ny sosialim-bahoaka ny toekarian'ny firenena ny famoronana orinasa ny fahaiza mitatana amin'ny alalan'ny kolikoly amin'ny alalan'ny tsenam-bary-panjakana samihafa amin'ny alalan'ny fanendrena tompon'andraiky mpanjakana mba hamme asiny zany androm-panjakana izany sy mba hitondra an'izay redevabilité mankany vaovaoka amin'ny alala mitondra ny fahefana izany no tarafina sy andraisana zay tena asan'ny fitondram-panjakana mankany vahoaka izay ka rehefa mientsika amin'ilay olona karo ny fanjakana maneho hevitra samihafa de tahaka zao zany ny sary hita Guy Maxime milamina be Madagasikara tsy misy zany kere zany fa olona nonany misy mandeha tsara ny lalana eto Madagasikara tsy misy lalana simba fa lavadavaka kely fotsiny misy ary dia mahazo jiro sy rano daholo ny isa-tokantrano rehetra ary fahatapahana ara-teknika kely miserana na rano kely amin'ny loko mavo zay tsy fidiny na tsy fanaininy jirama no tonga amin'ny isa-tokantrano sakafo tonga eny ambolan'ny vahoaka malagasy amin'ny zakany tena izy no misy ary amin'ny vidiny vary tena zakany malagasy 5valonjato amin'ny vidiny siramamy 940 ny kilao sy ny vidiny reo ppn miakatra marobe nanomenaka 7 ariary ny litatra zay no resahana va 500 ariary ny litatra tamin'ny 7 ary tsy misy kolokolo zany eto Madagasikara fa tena mandeha araky ny tokony ho izy ny fiainan'ny firenena ary tsy andoavam-bola ny hôpitalim-panjakana tsara ny fandraisana ary tena manara-penitra tonga avokoa ny fitaovana rehetrarehetra any amin'ny hôpitaly rehetra zay zany kisarisary tiany fitondram-panjakana resahany miara-manonja fa tsy resahany miara-manonja li satria zay ny andraikitry ny miara-manonja ny amin'ny lazainy député Antarazafy Manatsoa teo hoe natao hitatitra sy hiteny arak'izay fahitany ny zava-misy iainan'ny firenena de rehefa miresaka lay mpanohana amin'ny fanjakana zay nandraisana fanapahan-kevitra tamin'ny alalan'ny didim-panjakana no nanendrena azy na tamin'ny alalan'ny arrêté ministériel samihafa dia manodidididina an'izay ny zavatra resahana ka io vary 5valonjato ariary ny kapoaka io ane mbola mahay ary ampitatana fanjakana fa raha iny crise mondiale ny covid-19 iny mbola mety lasa lavitra ny kapoaka ny vary de gagy anao za raha maro sandy araky ny teniny honorable Fidèle Razarapiera teo hoe zany ve mifaneho-kevitra vary efa 100 ariary ny kapoaka no raisinareo tamin'ny 2018-2019 surtout 2019 tonga ty amin'ny 5valonjato na 3 ariary ny kilao amin'izao fotoana izao de mbola ahitanareo argumentation ngeza be tahaka zany minime amin'ny hoe mbola mahay ary ny fitondram-panjakana fa raha ny crise mondiale de mody atao hoe ozy ny député Rodin zay zany mody atao hoe mahay zany ny fitondram-panjakana fa mba miady varitra kely ary zahay aty amin'ny fanoheriny omena 10 isanjato nareo ny amin'ny fiakarany vidim-bary fa tsy 100 isanjato satria 340 ariary ny kilao ny vary nandraisanareo fahefana 940 ariary izy amin'izao fotoana izao ka mety anahirana anareo na ho tafitohany nareo fitondram-panjakana maheno an'izany fiakarany vidim-bary zany de ho zay hoe eny 10 isanjato zany nomena anareo amin'ny fiakarany vidim-bary efa mba tsara fanahary tsika eto amin'ny miara-manonja Guy Maxime amin'izany de ndao atao hoe tamin'ny taona 7 zany 7 mody atao hoe nisy crise na cerveau ianareo satria mbola nikaroka cerveau
hanodinana an'izany raharam-panjakana izany na dia efa fantatrareo raha fa maherin'ny 6000 nomination no tokony atao rehefa maka fanjakana. Maninona tsika no miteny an'izany satria misy aux employés de l'état marobe tsy maintsy ho tendrena amina poste teknika sy stratégique ary poste politika ihany koa akoatran'izay aux employés de l'état amina teknisianina zay. Fa misy ihany koa re tompona ndraiky mpanjakana tahaka ny ministre, misy ihany koa reo olom-bofidry tahaka ny député na fifidianana communal io na fifidianana sénatorial tsy maintsy ametrahana tompona ndraiky mpanjakana sy ny voalaza ny texte hoe chef de région fa tsy gouverneur anao apetraka. Misy ireo ratsa mangaiky any anivon'ny comité collectivité territoriale décentralisée tsy maintsy ametrahana olona sy ireo assistant sy ireo conseiller sy ireo chargé de mission sy ireo attaché de cabinet samihafa eny anivon'ny androm-panjakana. Ny any anivon'ny présidence efa manjato ny mpanolotsaina, any anivon'ny primature latsa-datsaka zany, ny any anivon'ny ministère dia manodidididina amin'ny 30 any hoany na 70. Ny any anivon'ny antsom-pandrakana tahaka ny olona na solo-mavoboka zany ene tokony efa niomananareo raha nieritseritra amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fefa niomana hitondra fanjakana. Ka tsy nanao crise na cerveau tamin'ny 2019 ka mbola nikariko a cerveau ndray dia nanaovana appel d'offre na appel à candidature plutôt nikaroana an'izay cerveau zay amanarivona ary mbola nanova kely reo ministre atao anatin'ny gouvernement ianareo dia atao hoe mody atao hoe nisy crise na cerveau ndray zany raha zay nitianareo 2020 ianareo dia ndraindray ara tao satria zay ny fanazavanareo rehefa miakatra amin'ny onjam-peo sy fahita lavitra hoe ka nisy ny covid-19 nisy crise mondiale teto dia ndrao mody atao hoe nisy crise ny covid-19 ndray ara ka tsy afaka namindra tsara ianareo. Dia zao zany tsika roa taona teorina na dia nilaza ary le fitondram-panjakana Guy Maxime fa vonona hitondran'le firenena dia aty amin'ny taona 2024 vao mikarokevitra ny hitondrana an'izany plan émergence Madagasikara izany. Kanefa tamin'ny 2024 fandarana manokana nataon'Andriamatoa filoham-pirenena amin'izao fotoana izao tamin'ny fahita lavitra rehefa nanao présentation ny IEM izy na initiative émergence Madagasikara rehefa nilaza fa afaka nitety any Paris, Ghana, Sénégal dia hoy izy hoe efa hitako daholo ny partenaire amin'ny IEM io eto Madagasikara. Alors que 2021 tsika amin'izao fotoana izao mbola miady hevitra ny plan émergence Madagasikara ny firenena ary tsy tafainga le IEM mbola hikaroana 8 milliards de dollars ny infrastructure ao anatin'izany. Dia ay zara le nareo vonona hitondra fanjakana dia ndao ndray atao hoe mbola mandamindamy ianareo dia mody atao hoe nisy crise ny volamena ndray zany tamin'ity 2024 ity dia zay ndray zany manahirana anareo amin'izao fotoana izao arak'izay fomba fiteny ny député Rodagna zay satria marary be ny fonareo mpitondra fanjakana rehefa resahana aminanareo amin'ny fomba mahitsiny amin'le hoe tsy mety anio fitantananareo firenena io. Fa inona ny nambarin'Andriamatoa Iany Rajoelina Guy Maxime tamin'ny 7 janoary 2024 tamin'ny fianianana teo amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Inona ny zavatra nresahana? Tsy ekeko ny fanapara-pahefana, tsy ekeko ny gabraraka, tsy ekeko ny fandanimpona ny volam-panjakana, tsy ekeko ny tolotrasa tsy misy asa akory na ny marché fictif zany, tsy ekeko ny fanodigodonina volam-panjakana ary tsy misy olona ho ambonin'ny lalàna na iza ary tsy ekeko ary edivako ny ady amin'ny kolokolo tolérance zéro ary tsy ekeko ny fitsabahana amin'ny raharaham-pitsarana. Zany ene nambara tamin'ny fianianany tamin'ny fa 7 janoary 2024 dia raha miteny anjany ve sika ato anatin'ny miara-manonja hoe niteny anjany ny filohan'ny repoblika teo maso mivaoka malagasy satria zava-dehibe zany fianiany anjany nisy filoham-pirenena tonga teto nisy chancellerie samihafa nanatrika zany ary nisy fianianana natao teo anatrehan'ny vaoaka malagasy zay voasoratra ao anatin'ny lalam-pandroenina dia diso ve tsika ato anatin'ny miara-manonja mampiatsehany zany fa iza moa le ady amin'ny kolikoly amin'izao fotoana izao le asa kely zay nomeny lalàna an'le système anticorruption ary
mbola tadiavin'ny sasany ho endahana andray fa lava loatra hony le mandahan'le eo anivo mipaka le asa zay mazava no mena azy amin'ilay hoe misy fananana ho sejisiavana dia endahany sasany hoe tsy mety zany sy le hoe alefasy makany amin'ny faritra io fa afaka manao an'izany fanadidiny zany any ko ny rafi-pitsarany any anivo faritra nefa ianao anao tolérance zéro ianao mamy système anticorruption ametrahanao an'ny bianco ametrahanao amin'ny paka ametrahanao an'ny samifine ametrahanao an'ny CSI dia mbola akitianao ndray dia mbola maminao aza ordonnance na dia efa misy amin'izany recouvrement na avoir illicite zany amin'ny alalan'ny enregistrement illicite zany anie zavatra manahirana amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana dia diso ve tsika atao anatin'ny radio miara-manonja na atao anatin'ny miara-manonja raha milaza an'izany na managy Maxime dia diso ve ny vahoaka zay mandefa afatra amintsika ra Madagasikara ireo sy ireo vahoaka malagasy menao antsika manerana an'izao tontolo zao raha miteny manao hoe tena mety ny zavatra ataonareo satria mampatsiahy ilay andraiky mpanjakana efa tena tsara fanatsika io izy ny namana andrenjato mitantaran'izany tsy vaolana zany tsy tolo-kevitra izany fa fampatsiahivana ny zavatra tokony ho fantanareo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ka raha rangaranganareo aty amin'ny radio miara-manonja ndray zany ny fampirorona sy ato anatiny zany miara-manonja izany dia ny vahoakane no arangaranganana zany satria olom-boafidim-bahoaka no miaraka amintsika eto Guy Maxime ary tompona andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fiainan'ny firenena ny mpanao politika satria izay namboarany loi sur le parti politique ary dia eto aratsika manontany lay fanaraha-maso ny famatsimbola tamin'ny fifidianana satria nisy komity natsangana tamin'ireny aiza ho aiza zao ny asan'ireny dia raha manao rappel kely amin'izany ve tsika dia fahadisoantsika atao anatin'ny miara-manondro zany iverintsika fa tsy fahadisoany zany fa ny olana dia ty satria milaza ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy le nahafenifenina tany ambany vanona le nahafenipenina tany na tiroara lay nasitisitrika tany anatin'ny oronam-piasamihafa tany tamin'ny kabary zay nataony ny miara-manonja dia ny everina ho manelingely tsy adversaire politika anareo tompoko zahay raha mieritreritra anareo fa tena mety ny nataonareo amin'ny fitantanana ny firenena fa matoy anareo manangam-bovona zay milaza fa hoe mitsipona kotre miara-manondrany azafady tsy mbola nanondrana niaraka taminareo zay amin'ny arem-pirenena ary mbola nampiseho modely sy fahamendrehana reto solombavambahoaka atao anatin'ny miara-manonja ireto tsy tato anatin'ny solombavambahoaka atao amin'ny miara-manonja tompoko no niady tany amin'ny Brown commune tsy solombavambahoaka tato anatin'ny miara-manonja tompoko no niady tamina be ny tanàna raha nikasy tanana polisy communaly tsy solombavambahoaka ato anatin'ny miara-manonja tompoko no manompa any anaty Facebook tsy solombavambahoaka any anatin'ny miara-manonja tompoko no mifanotsany eny an-dalana amin'ny samy ao anaty vondrona toka anankiray amina fiteny mamoedra tsy nanao an'izany ny solombavambahoaka tato fa tsy afa-tsy ny asa nataony dia manao tatitra amin'ny vahoaka ary le tatitra raha tsy zakanareo nefa ny solombavambahoaka miaraka aminareo tsy mahavita tatitra akory na indray marainy aza ny sasany mamory olona fa rehefa manao tatitra ny solombavambahoaka atao anatin'ny miara-manonja dia mba miazakazaka ianareo mba mampiseho ihany koa manaitra ny zavatra nataontsika teto e ary zay fanairana izay no tokony hampatonga saina aminareo mpitondra fanjakana manao hoe rehefa niomana hitondra fanjakana ianareo dia tsy tokony ohatran'izao ny fiainan'ny firenena roa taona teo aoriana Emmanuel Macron ninninona zavatra nitranga teo aminy vita ny Edouard Philippe ny asany na PMA tao anatin'ny vanim-potoana sarotra tamin'ny Covid-19 fa zao rehefa nametra-pialany Edouard Philippe 420 ora monja nahita premier ministre izy nahita Jean Castex ianareo miodikodiny eo manala ministre ny éducation nationale mikitika kely ato anatin'ny angovo mikitika kely ministère zao mandamina kely ato anatin'ny présidence sy ny sisa dia mijerijery kely dia miodikodiny eo ianareo dia zao aty amin'ny faharoa taona
zay efa nyteneny miara-manonja mandrakarivany hoe lavabe ara ny délai de grâce nomeny vahoaka anareo sy nomeny mpanao politika anareo ny délai de grâce manodidina ny herintaona eo amin'ny akabeany 12 mois fa mbola nomeny ny mpanohitra sy miara-manonja roa taona ianareo dia raha miara-manonja amin'ny alala amin'ny onjam-piaso ny fahitalavitra efatra kely monja ny radio ray monja ny fahitalavitra dia sahirana sy marary fo be ianareo satria voakitikitika dia milaza fa isy an'izao hoe amin'ny 6 février isy an'izao sy ny sisa dia manao montage na information sy renseignement samihafa dia ianareo ihany manao izay fomba tsy ahitana rotory amin'ny andro alina satria mamorona information samihafa satria ilay pratika politika sy le mécanisme hoy aho ambarako mandrakariva ny heverinareo fa ampiasainay tsy an'le izy fa ny vahoaka mandrakariva dia matoa resy lahatra mihaino zao a miara-manonja izao matoa mandefa ny afatra samy hafa any amin'izay faritra misy azy any na distrika na commune na lavitra be misy azy any dia zao tonga ao anatin'izay le phase d'acceptation efa nanao izy ny compréhension fefa ao anatin'ny acceptation izy amin'izao fotoana zao efa manaiky izy fa hoe zany tokoa ny zava-misy satria ao ambilany le kitianao nefa raha nyo zavatra ataonareo sy manodidina mitondra fanjakana amin'izao fotoana zao io dia ianareo rery mitondra fanjakana ianareo rery mpandrarà afaka mba hisehatra amin'izany asa fandrarana izany kanefa nilazany ianareo hoe fa amorona asa isaky ny faritra na amorona orinasa fa aiza zao zany amin'izao fotoana zao na vita namorona orinasa ve ny fitondram-panjakana satria izany nge nambara tao anatin'le programme UEM rehefa nisy ny filazana izany tamin'ny taona 2024 ny ady atahorako mandrakariva ary fa na io kitay menaka kely io aza mbola alainy manodidinareo mpitondra fanjakana amin'ny fandrarana izany fa tsy avelanareo hiary amin'izany vahoaka malagasy tsotra na io resaka charbon io aza fa izy moa tsy mikaikaiky amin'ny lavanila amin'izao fotoana izao amin'ny olona zay akaiky ny fitondram-panjakana no manao azy ka anjaranareo mba mandinika amin'izao fotoana izao kibo mitsara tena ianareo mpitondra hoe mety ve zao zavatra hitondrantsika amin'ny firenena zao mba tokony enona ihany ve ny mpanohitra ary mba tokony anitsy ny diantsika ihany ve tsika satria izao no nambarantsika tamin'ny 7 janoary 7 tsy mila gaby raraka ampy zay fandaniana ny volam-panjakana tsy misy an'izany tolotrasa tsy misy asa akory zany fanodikodona-panjaka volam-panjakana tsy misy olona mbolona nanana na iza vereno enoy zany fa tsy mipanohatra no mandaingana manelitsao satria asa normal ny fomba fanoerana sy ny fanaovana politika no mampatsiahany zany ka everitsika everiko ary mino isika Maxime fa ny vahoaka malagasy dia tsy lay vahoaka malagasy tongo-bolo akory ny ka ho tapenana amin'izao situation zao fa mba mahatsapa ihany izy farafa kely ny ao anatin'ny sainy dia ny hoe ninakanina taloha intelo isan'andro fa lasa indray mandeha isan'andro so isan'ny zava-misy amin'izao fotoana zao na vita nanao vakansa ny vady aman-janako fa ankehitriny tsy mahavita tsony ary mba afaka nanao ekonomiana fanafody sy lamba fitafy fa ankehitriny tsy zany tsony ny zava-misy dia mivavaka isan'andro mba tsy harary zany sisa amin'ny fiainan'ny malagasy ka ny adiditsika atao anatin'ny miara-manonja dia ny anaitra an'izay ary hipetraka hitoetra hiaraka amin'ny vahoaka manjakariva satria zay laya redevabilité tadiavina amin'ny olom-boafidy sy ny mpanao politika Maxime makasitraka faniry razafimanatany manoloana ny faneho-kevitra miarabantsika rehetra indray isa tokantrano zay miara-manonja aminay atao anatiny ity anio itya korabotsikany korabontsika ranandria isaorana ianareo mba atao kopakopatanana manokana ny faritry menabe ao reo namana be ny tanàna maro manerana Madagasikara zay nivondrona tany anatin'ny fikambanana be ny tanàna manerana Madagasikara tamin'izany vanim-potoana zany dia miresaka izy ireo zany amin'ny hoe makasitraka atsika miara-manonja rehetra mitondra ny zava-misy marina mitombona eto amin'ny firenena miresaka fiainam-pirenena moa tsika dia indramiko ny teniny mpanjaka Andrinampoinimerina ny amin'ny hoe lazaon'ny vahoaka ny marina mba tsy ho diso amin'izay antenainy izy resaka
enina febroary no resaka eto a dia ilay fionana eo anivony miara-manonja sy ny pomba rehetra zay ao anatin'ny fanoerana na izy mahatsapa fa tsy mety intsony izao hitantanana ny raharam-pirenena zao fa maninona no tsy mety ny fitantanana ny raharam-pirenena dia volazantsika ombenombeny eto amin'ny ty fandarana ity ary voana mafisy ny maître Antra Razafimana teo dia ny momba ny ataontsika hoe promesse présidentielle ny mpanao politika zay mitonona azy ho mpanao politika dia naizanaiza toerana misy azy ninona fikasany hitantana eo anivony fiarahamonina na andamina na ho solombavam-baoaka izy na ho ben'ny tanàna izy na ho lehiben'ny fokotany izy na ho filohan'ny republika izy na ho ministra rapitso izy ninona ndraikitra ara-panjakana ho saniny dia manana foana izy fomba fijery aloha tokony hitodika mandeha makany amin'ny tombontsoa iombonana manana ny programmany izy ary atolon'izay programman'izay ho programme eo anivony fiarahamonina na ny firenena anankiray dia izay no hitsarany olona azy amin'ny fomba fanao politika ny amin'ny mitazona ny teny nomeny ve lay olo-pirenena anankiray zay olo-mpanjakana na ompitantana dia io no mahatonga antsika ombenimbeny eto satria moa rehefa amin'ny vanim-potoana toy izao anatina crise politika zany dia tsy azo lavina ao anaty crise politika isika ary mandalo crise ny firenentsika amin'izao tsika miteny izao tsy azo lavina zany fa zany ny zavatra mitranga satria rehefa misy io fifanakalozana arakevitra mienjana sy mafana eto amin'ny tany sy ny firenena io dia anaty crise tsika izay fa manintsika no ao anaty crise dia tsotrany amin'ny hoe tsy mitazona ny teny omeny ny mpitondra fanjakana misy kilalao maloto ara-politika hitantanana ny firenena tsy mitodika mandeha makany amin'izay tombontsoa iombronan'izay araky ny omaly ny faneho-kevitra netiko tety dia ny hoe ny mpitondra anankiray zay fantatritsika fa efa tsy eotsony izy amin'izao tsika miteny zao dia Donald Trump anisan'ny firenena matanjaka États-Unis raha miresaka amin'ny lafin'ny fitantanana sy mifampiarana ny demokrasia zay ho resahako eto rehefa avy eo fa na i Donald Trump aza dia araky ny olona hatramin'ny atsipriany ny lainga nataony tao anatiny efa taona ny tantanany lay nyteneniko teto hoe 35 000 mensonge alay voatsainy zany hoe 10 alina lainga tao anatin'ny fandraisam-pitenenana nandritry ny efa taona ny tantanany ny firenena-dehibe dia États-Unis fantatritsika fa misy état maro zany dia zany no natonga ny vahoaka amerikana nandray fanapahakevitra ny amin'ny hoe zay dia tsy hoentina mpitondra surexité ohatra zany hitantsika tsara ny fifandraisan'ny États-Unis sy ny firenen-kafa zao tontolo zao mihitsy tao anatin'ny efa taona fa nikorotana tanteraka ambony ambany raha raisitsika ny fiainam-pirenentsika malagasy tamin'ny 20 janoary 2024 mialohan'ny fiananana dia mivoaka ofisialy tamin'izay vanim-potoana zay ny valim-pifidianana navoaka ny ACC dia anisy ny kabary tao anatin'ny antoko nataon'Andriamatoa Rajoelina filohan'ny republika tamin'izany vanim-potoana zany ity no manamarika an'izay kabarin'izay ny hoe manomboka izao tsika dia olohany azo tarafina ary modely miainga eto Afrika zay no teniny tsy teniny tsy hijeriny zay tany alohany zay raha tao anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra fa io fotsiny no isy tomako ny saintsika rehetra ny amin'ny androany hoe zany ange lay mpitondra atsika raha teneny ny mpanjaka andrianam-pony hoe lazao ny vahoaka ny marina mba tsy ho diso amin'izay antenaina izy dia misy dika eny ambadika zany hoe mitenena ny marina fa rehefa tsy miteny ny marina dia mandisy fanantenana ny vahoaka mandisy fanantenana ny vahoaka ianao rehefa tsy miteny ny marina ka tamin'izany vanim-potoana zany ianao no niteny io voalohany Madagasikara ho modely eto Afrika dia ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia faharoa mialohan'ny farany Madagasikara
teniny Andriamatoa Rajoelina matetika ny amin'ny nantra tanteraka tsika ndresahany fanira zafy manantany teo nandalo covid tsika felana pa daholo zany rehetrarehetra zany fa raha iratsahantsika ny fotoana ny fanonganam-panjakana ny 7 dia zao ny zavatra nisy 5 faingo teboka 2 ny arikarena faobe nandraisany Andry Rajoelina azy tamin'izany vanim-potoana zany 7 taona no nitantanana ny Filomena Karavalomanana ny firenena dia nisy ny dingana ara-pitantanana ara-politika ary teo amin'ny lafim-pitantanana ara-bola sy ara-ekônomika nanarenana ny firenena 5 teboka 2 ny arikarena faobe zany hoe nanambola ny fanjakana malagasy nanana ny toerana na izy azy ny fanjakana malagasy ary tao anatiny ny ataontsika hoe miarina ny firenena malagasy tamin'izany vanim-potoana zany indrisy rahantsika malala ny tantara fa dia ny 5 taona ny tetezamita dia ny totongana tanteraka ny arikarena fantatritsika loatra ny fahantrany voaka malagasy tamin'ny fotoana ny tetezamita ny fahaverezakasa tsy resana intsony maro dia maro zany tamin'izany vanim-potoana zany tonga anay ny 3 niditra tamina fifidianantsika dia ombenombeny efa nisy napafantatra antsika ny hoe sarotra ny arena ny Madagasikara tao anatin'ny 5 taona tamin'ny fotoana iny satria lavaka tanteraka ny fitantanany tetezamita ny firenentsika tamin'izany vanim-potoana zany fa 4 teboka 8 ny arikarena nandraisany Andriamatoa Andry Rajoelina azy indray tamin'ny taona 7 hitatsika zany amin'izao tsika miteny zao dia tsy izany no miteny fa dia ny Banque mondiale no milaza mazava tsara ao anatin'ny tatitra taoniny amin'ny hoe miba 3 teboka 2 ny arikarena faobe ny Madagasikara io ihany no maridrefy afahantsika amin'ny teniny amin'ny hoe aiza ny toerana misy ny firenentsika amin'izany lafiny toe-karena zany topoko lahy sy topoko vavy nisy tomako ny saintsika ao anatin'izany dia zao hoe lay fomba fanao politika zay ombenombeny antsinay mpanohatra ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao dia hoe io fomba fanao politika zay tsy miteniny marina manodikodina ny saim-bahoaka amin'ny zavatra mahafinaritra vetivety no mamaika ny mpitondra fanjakana dia tsy gagitsika raha toka latsaka akaterena ny firenena felana bala fotsiny zany nandalo covid-19 tsika zany raha hoany tokony ho tombony raha nisy ny faiza mitantana eo anivony ny mpitondra fanjakana ary Rajoelina dia miteny foana mipetraka ho vahaolana fa hatreto aloha dia enao mihitsy ny tena mipetraka olana eto amin'ny firenentsika satria ny zavatra teneninao hafa ny ataon'ny tananao hafa dia miletika ny firenentsika tsy tongatonga ho azy ny fiainony ny vahoaka malagasy ny miara-manonja aloha azavy zany tsy tongatonga ho azy ireo olona rehetra zay mivondrona ao anatin'ny miara-manonja sy mifanoherana eto Madagasikara mitabataba isan'andro san'andro amin'ny fahavoazana lalina satria nahoana politika ankibo raha zay ny filozofia ara-politika noentin'ny filoha republika tsy nanana tamin'izany vanim-potoana zany dia nisy ny antony ny kibo ny marary ny olona fa tsy zany ny zavatra mitranga ny kanja ny mamaika anareo zatsy ny mamaika anareo ho fisehosehoana hitenenana fa mavita zavatra nareo eto amin'ny firenena dia io no mahatonga anay mpanohitra hoe zay aza fefefenareo zany aza sakasakana-nareo zany zay tsy hiteny fa zay tsy maintsy miteny manoloana ny tsy fetezana ny fitantanana ny firenena ianareo no manao politika jiolam-boto satria dia mihevitra ny voaka malagasy fa tsy miratra tsy mandinika ny zavatra ataonareo dia tonga ny 6 février raha toka ny vahoaka malagasy mihitsy ny resy lahatra anaraka ny mpanohitra dia tonga nareo manao ny tsao marsa ianareo ne no manely tsao ianareo no mitondra lainga eto amin'ity firenena ity amin'izao fotoan'izao satria dia ampiasainareo ny tambazotra maro samihafa itenenanareo fa izay no mitarika korotana ianareo no mamboly korotana ao an'ity firenena ity satria tsy ataonareo ny asanareo ny safidiana ny voaka malagasy ianareo satria tsy taterahanareo zay niteneninareo eto amin'ity firenena ity zany maha homme d'état azany mahatonga anay hoe tsy homme d'état mihitsy Andriamatoa Rajoelina satria tsy mitazona ny teny omeny
efa mampanirakolona mijery nanomboka tany amin'ny nabe ny tanàna azy ka hatramintsika masonandro andranony amin'ny hoe savao ny kabary nataon'Andriamatora Joelina ary firy tamin'izay nytenen'izay no lainga dia hoetikoeto amin'ny fotoana mapety an'izany dia teneninareo ny amin'ny hoe izay no ambolikorotana amin'ny sabotsy ny amin'ny hetsika izay ataonay dia teneninareo avokoa io fomba rehetra io dia aokare ny andininy fahafolo ao anatin'ny lalam-panorenana dia mazava ny fahalalahana maneho hevitra ny fahalalahana ivory malalaka etohan'ny lalam-panorenana zany dikan'izany aza mifampitahotra zany tsika avelao zay anao ny asanay satria zay mpanohitra avelao ny voaka malagasy anao hevitra satria tsy mety amin'ny tsony zao raharaha zao aza sakasakananareo zany fa zofototra anananay zany zofototra anana ny voaka malagasy zany ary ianareo ny nanoratra azy ianareo ny nampandany lalam-panorenana tamin'ny 14 fa tsy izahay fa ny ekenay nidirantsika tamin'ny repoblika fahefatra mba hahafahantsika manohy ny fitantanandrara-panjakana noho izany aza fefifefenareo zay dia gagitsika satria izany le atao hoe dysfonctionnement eto amin'ny tany sy ny firenena total amin'izao tsika miteny zao dia tsotra ny antenaika anirina indray no mivandravandra satria io fitantanana eo amin'ny lafiny politika ny mpanatanteraka ny raharaha-pitsarana ny mpanao lalàna dia mifangaro voraka ny asany dia ny antenaika anirina indray no mampivandravandra amin'izao vanim-potoana zany dia indrisy disy fanantenana ny solombavam-bahoaka disy fanantenana ny rehetra ny amin'ny hoe raha misy tokony andamina sy andrindra hipetraka ho ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena adia ny mpanao lalàna ianareo ngeny tsy manao ny asanareo aloha zava ny resaka mahatonga n'izao korotana eto amin'ny tany sy ny firenena zao mahatonga ny tsy faiza mitantana ny dysfonctionnement dia nareo tsy manao ny asanareo ekenareo zao na dia mandetika ny firenena aza ny teti-bolam-panjakana ekenareo zao na dia tsy misy loha-ranombola miverina amin'ny fanjakana aza afahan'ny ekenareo zao na dia fanaparapahefana aza ny ataon'ny filohan'ny repoblika manoloana ny fitantanana ny volam-boaka dia ekenareo ihany zany dia iza ny diso eo anatin'izany mpanohitra mialatsiny tsy mipanohitra fa ny mpanohitra dia mikororoka ny amin'ny tsy faiza mitantana ny amin'ny tsy fampiarana ny lalàna hitsakitsahanareo ny lalam-panorenana ny voronareo hitsakitsahanareo ny lalàna manan-kery io ndra raha golden dia tsy mandeha makany amin'ny tombontsoa iombonana no arovanareo fa ny arovanareo dia ny mamaiky anareo ny anakofana ny ao ambadiky ny raharaha golden dia mangataka femoranareo amin'ny 19 février dia tsy noho ilay raharaha anizy telo amin'ny lalahy fa noho ilay hoe ampidio aty an-tanindraza anizy telo amin'ny lalahy ho tsarainay izay ny antony dia tombontsoa iombonana ave zany zany ny olana ara-pitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena misy atsika dia miteny ny miara-manonja tetiny amin'ny hoe jereo ny raharaha le lièvre Lionel dia inonareo fa nikoropaka ny sambotra tamin'ny farany herinandro marina zany salaigny marina nge ny teneninay teto ary tsy izay namoaka an'izany fa tambazotra sosialy ay zany azo raisina ihany ny fanambarana kariara ny anaty tambadrosa sosialy amin'ny raharaha tohitoiny dia azajanona eo fa toizo satria misy voatonontonona any misy voatonontonona any ny amin'ny commanditaire n'io raharaha io dia azajanona eo tompoko fa toizo antso natao mivoaka malagasy amin'ny vanim-potoana sarotra toy izao anatina crise politique tsika dia tsotra ny hoe izahay miara-manonja dia miara-manonja aminareo ary tsy miemotra amin'ny zavatra niteneninay tsy miemotra amin'ny fanapahan-kevitra raisinay ny amin'ny hoe mila olo-pirenena mila vahoaka malagasy sa mandray andraikitra mandray an-tanana ny tioaviny ity ary tsy diso mihitsy isy olo-mavamboaka fidèle raha niteniny amin'ny hoe tsy miendrika ange ity olona ity hitantana ny firenena io fa zay no safidy tsy amezatsina an'izy aniza na andatsana an'izy aniza fa vanim-potoana kosa andiniantsika miaraka vanim-potoana eritreretantsika lalina no avy ny firenena vanim-potoana iarenantsika vanim-potoana ifoazatsika tsy aneketsika ny didi-jadona eto amin'ity firenentsika ity satria miara-malalitsika fa jadona avokoa zany resaka resahany zany dia zao ndray ampisotronareo rano maloto Antananarivo ny code de l'eau dia mazava amin'ny article 7
mazava fa ny mpanjifa dia mendrika isotro rano madio voadio dia ampisotroana koa maloto Antananarivo. Ianareo nge nanome modely nanao fatsakany tery Andavamambe fa tsisy tsy mahalala fa rehefa miresaka Antananarivo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia pollution avokoa ny any anatinapy dia ampisotroana reo rano maloto indray Antananarivo. Dia zany ny politika eritreretanareo fa anarenana ny famatsian-drano eto Madagasikara dia mitononareo fa tsisy nanao mihitsy tany aloha fa nareo manao azy nefa nareo masotro rano maloto. Dia zany ny teneninay miara-manonja amin'ny tsy azo ekeny zany tompon'andraikitra toy izany dia tsy mendrika ny tantana filohan'ny mpanatanteraka lehibe ny mpanatanteraka zay ny lazany lalam-panorenana azy dia ny prime ministre lehibe ny gouvernement fa miteninina moa izy manoloana ny raha 73,5 kilo manginina ny lehilahy. Zany ny fomba fitantanana misy amin'ilay gouvernement nandriamatora Rajoelina nandritra ny taona ary io natongako nanitsikitsika ny amin'ny tompon'andraikitra voalohany ianao nanaitrany rehefa niverina ny ainao manjery anankiray tamin'ny adihevitra teo anivony TVM tamin'izany vanim-potoana izany teo amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy filoha Andry Rajoelina dia nanaitra ty anankiray ty ny amin'ny tsy maintsy ary tsy maintsy lany eo ay ve zay zany ny ao ambadika lizy andriamatoa prime ministre firaisana tsokombakomba nampidirana ny fitaovam-piadiana mahery vaika teto Madagasikara anaovan'inona amerenana ny 7 febroary ianareo mitonona 7 febroary raha nisy olona akaiky ianareo tamin'izany vanim-potoana zany dia anisany ny colonel Charles nanao aveu fa dia hoe zao ny geneziny zany ary teto ny fomba nanotanteranay azy ary zao ny tanjony nanao aveu fa modinareo tsity zany rakorakofanareo zany dia averinareo ty aminay famerana fa amerina ny raha 7 febroary zay tsy jilamboty politika oatra zany mpanohatra endry zay ozoko be ndrenjato zay député fidèle mpanohatra endry zay zay no iverenanay aminareo vahoaka malagasy ny aminay tsy misy zahatra tokony atahorantsika amin'ny sabotsy fa ny hokevitra malalaka anasana antsika rehetra ninonina sakana ninonina mety ho adihevitra mipetraka ninonina fisamborana eritreretanao atao sahany zany zay tsy voazao zay niatrika an'izany tompoko fanatrehanay zany na misina na misina ny antony ho an'ny tanindrazana zay ndray no anjarako tokolasy tompovaviny amin'in'io fa dia omeko Amerika Randrenaivo zay voatonona matetika bokosy avao ambotro manjaka dia amenanao ny fandraisam-pitenenana mangasitraka namana Guy Maxime na amin'ny fitenenana fa manantitra trany ny arabo antsika voaka malagasy izay miara manonja na eto an-toerana na ny any an-dafy ny anomboako azy ngamba zay ambotro manjaka zay mihitsy namana Guy Maxime satria message vao milatsaka zao no hoe misy tompon'andraikitra zany mampioroha an'le olona hoe tsy andeha ty amin'ny fanoratana anarina miara manonja fa hoe ho voasaka na isy raha mandriky zany hoe fonona daholy ty atsanga tsy amanohana rehetra tia anakanana ny olona tsy ho avy gazety androany no anomboako azy koa no hoe 50 000 ontsika ny efa voasoratra anaranao zany hoe izy ihany no mampatahotra ny tenany ao anatiny ty etsika zay ataontsika amin'ny sabotsy zao ty eto ihany koa dia mampatsiahy satria ny fanena tamin'ny namana anankiray teo 67 ny omaly dia misy miezaky ny manelitsao ary miezaka ihany koa no manaratsy an'io zavatra ho ataontsika io dia mampiasa n'le badge efa nytenena teto izy ty omaly fa tsara ny ampitsihivana azy satria efa miely be an'le izy mampiasa n'le badge zany hoe tato amintsika zany efa nisy tafiditry ndry kanosy ndry mafy be dia ny mampiasa n'le badge hoe ty badge miara manonjy tya tanyreny fa ho any amin'ny lalan'ny diso tya hoentina androba hoentina nafiana olona tsy haiko tsony zay zavatra tagnansany ihany zay mahagaga ihany le toe-tsaina satria dia ny zavatra nytenentsika teto na ny toerana azy mbola tsy fantatra tsy nampafantarina noho izay toetra ratsy zay ny manahirina amin'ny raram-pirenena zany amin'izao fotoana zao dia ny hoe na ny olona misy arifany na arovany lalam-panorenana tokony hanao tatitra amin'ny vahoaka sy ilaza ny zavatra misy amin'ny tany sy ny firenena azy dia raha onana ataontsika malagasy ahoana zany ny azo antoka ny lalaka lentsika ny intsim-piainantsika ny afantarantsika ny zavavaovao tena misy zany ny hoe avaiza ny fototry ny io fijaliana anatin'ny fiarahamonina misy atsika io ny solom-bavamboaka zay ny vidintsika
io ezahana raha orana io ka rehefa solombavambahoaka manana an'izany ary fenitra izany no sanatry ny vava eto de isorina izy ireo satria tsy mitsanga miembotra ary tsy miembotra mametoketsika voaka malagasy mihitsy tsy embotra ary tsy embotra hatramin'ny farany satria arovan'izany lalàna velona izany fa nytoyany de ty raha sanatry ireo nometsika fitokisana isy solovava atsika ao anatin'ny assemblée nationale no sanatry voakitika aiza ho aiztsika voaka malagasy ny fahitana azy amin'ny mahavoaka tsotra de ty mety ho averinay aty amin'ny voaka malagasy zay efa ifananapindraminy zay de isika voaka malagasy ny taky azy ary eto de mitodika amin'ny fitondram-panjakana mbola ny miara-manonjy aloha zao no mitanisa ny tsy fetezana mbola mitanisa ny lainga sy ny fitaka atao anatin'ny promesse présidentielle mbola mitanisa ny zavatra tsy vita aiza zao le kianjam-bary eo 26 juin 2020 ny vita voamalinareo ny tao de iza mandainga amin'izany fotoana zany ka azandrasana le voaka ny taky an'io efa manakaikaiky izy io azandrasana le voaka ny taky hoe aiza le nampanatenainao teto aiza le tokony menao teto aiza le efa vatsytsinjo be de be hatramin'ny karine moa ny tenen'ny matriantra zafy manatsoa teo izay anasoketanareo ny miara-manonjy hoe mandaingy zay ny ataoko hoe efa manakaikikaiky ho any amin'ny vahoaka izay fitakina ny tamberim-bidy makany amin'izay izao mantsy zao de eno ray fa misy vaovao avy amin'ny commune avaony hoe hitombo avo 10 eny no fatranony commune ary isorana ny Ramatoa Clémence zay nametraka ny fitokiny satria miainga ao amin'ny commune Antananarivo reny vohatra ihany koa ny fangejana ny vahoaka malagasy amin'ny lafiketra maro samihafa izay tsy mifanentana akory amin'ny tokony ho takina aminy satria asan'ny commune le tansaina ao anatin'le izy ny hoe tanàna maloto hoe migodigodina amin'ny talon hoe ny aliky mivovo hoe ninone izao nareo de mieritreritra ndray koa ny anao rano maloto fisotro tsy fantotro fisotronizy fa ny lemaka Antananarivo mitovy tantana daholo ka eto ny anaovana dobon-drano zany hoe rano ao ambanin'ny WC be de be ny WC publique hitatsika ny lotony ny canal ndray tany tsy voadio de rano hosotrony olona ny eritreretina atao anatiny zany tanàna Antananarivo zany ka elana tsiny tafa ohatry ny mety ny zava-misy tafa ohatry mety ary tsy takatry ny saina eritreretina akory ny hoe fitondram-panjakana na vao fitom-baoaka io na vao tendry fa de mitovy daholo le fomba fisainana hitondrana ny raha eto amin'ny tany sy firenena eto rehefa mampiakapeo ny eto miara-manonjy satria ireo no mian'ny vahoaka mivantana ary miaina anatin'ny vahoaka isan'andro satria ianareo de voafatotry ny katikatika vitre fumée tsy mahita n'izany fijalian'ny vahoaka malagasy zany de ny eto no soketaina hoe mieritreritra ny andatsadra satria manakaikaiky an'le 7 février izy soketaina hoe hitondra le vahoaka ho any amin'ny fanonganam-panjakana ono nganareo mila ongana nganareo mila akanesana eny amin'izay eritreretinao ale fa ianareo ny efa miady mifandripaka toeranao iary anareo no fanomesoketao izay de miandro ny fotoana fotsiny manentana vahoaka fotsiny hoe andao hitsangatsangana manentana vahoaka fotsiny hoe mba tongava saina ary miteny amin'ny vahoaka hoe tsy ny miara-manonjy nanondrana volamena tsy niteny tamin'ny vahoaka mihitsy hoe ny député tato no nitondra amina miliara tratra tetsy andavamampo fa miteny ny fahamarinana de zay le tsy zakanareo ka elana tsiny fa samy hotsarain'ny tantara eto hoe iza ny manao inona iza ny navita inona namana député Fidèle Razarapeo mekonao ny fitenena faranatsika ny fotoana na izany aza apatsiahy ihany aloha an'ilay mpitondra hoe tsy hainareo ny mampiasa ny anteny miera-pirenena io ary hatraminy maly zany izy iny nanaovanareo nyinternet de mbola disy foana nareo am'le fampiasana n'ilay teny miera-pirenena tsy zany ny atao hoe asany solombavambahoaka ny solombavambahoaka dia manara-maso ny asany fahefana mpanatateraka fa tsy iaro ny fahefana mpanatateraka be fatany noho izany tongava saina ry mpitondra fanjakana fa mbola tsy tara izao entina mampieritreritra anareo ny zavatra rehetra zay nylazaina teto androany fa ny zavatra manahirana eto Madagasikara dia sarotra ny miady amin'ny olona eken'ny vahoaka sy akasitrahany amina vanim-potoana anankiray aditiko tsara monsieur le président za mo matetika mandefa fitenena any aminao mampatsiahany tantara foana taminy ianao latsaka be ny tanàna ny soparana tamin'izany ny
fitaterana teto Antananarivo renivohitra tadidinao tsara ngam'izany teo amin'io misy ny colligium eo a anala mahitsy io a no nanaovana ny faradoboka tadidinao reny a tsisy taxi be fa vitan'ny olona tompoko ny nandeha tongotra nakeny Antsonjombe anatrika amin'ny faradoboka ao tadidio zay fa io olona io rehefa tapa-kevitra fa nahiteny ary tsika hoe any mahitsy ny atao ty fitsangatsanganany ty fa tonga ny olona nandeha tongotra ary etiko itenenana aminareo hoe arakaraka ny anaovana antso-jay dia déterminé le olona ka azandrasana hipotra ndray zay miracle zay amin'ity fa maka lesona ka antranga taminao mihitsy zay teneniko zay a hoe natao ny fomba rehetra tsy anatrehana faradoboka tena Antsonjombe fa tonga ny olona noho izany a ho atsika ny tsy mety nataony teo aloha dia raiso ho lesona dia aza mamerina an'izany tsoa fa tsy mety le anaran'iny samy manaiky tsika zany zay tsy nety dikan'izay a ianareo zay mitondra tiarina manarina an'izany fa tsy ianareo ny amerina an'izany fa raha amerina an'izany nareo meko anareo mahereza fa ozy izy a hoe ny tantara dia hitsara atsika rehetra ary olona io déterminé rehefa hoe zay ny ao anatin'ny eritreriny dia tsy azonao sakanana amin'izany izy ka aleo aloha tsika mifamme anatra ihany mba tsy ho diso a amin'ny fanapa-kevitra zay ho raisina any mety toromarika anareo a manodidina n'lay etsika zay ataotsika amin'ny sabotsy amin'ny mafitsangatsanganana azy dia toerana malalaka zany le andehanantsika mba tsy afahantsika mifampipetapetaka zany dia toerana midadasika be le toerana le antsika raha pitso omena anareo aiza le toerana fa eto zany dia mandrindritsika ny resaka badge dia mandeha normal izy ao ambany eo na dia nisy any aza ny sopasopatra kely ataony panoarina maramarasaina ny foany ray le badge tonga dia makambongadiny izy dia nahita atsika hoe inona ny vahaolana amin'izany dia efa mandeha araka ny tokony izy ao ninina ara-tsi-panahy nareo a mahita vahaolana foana zay ary aza mieritreritra nareo hoe ny badge saty aminay tsy araka ho an'ny olona zay andeha maaraka io na firy-mila na vy zay ny ampitahorina amle 50 000 dia tsy ho araka ve araka iphone io rehefa tonga ny olona andeha na firy izy na firy manana badge ny anarany ampy phone io tsy maintsy ampy resaka badge ny olona rehetra zay makany a dia tsy maintsy manao badge na izy na izy satria zahay dia vonina ny zaran'izany ary mahazo daholo ny olona tokomenay zany zay anankiray fandaminatsika manko iny badge iny dia tsy zakan'ny eritreriny mihitsy hoe rehefa misy an'iny a dia milamina tsara tinga tsy voandroanina natao e ary eo aminareo misy olona niaraka nanao an'izany taminay dia mahafantatra tsara hoe ohatrany ahoana fandaminana rehefa misy an'io fa milamina tsara sy mirindra ray zay no autocollant dia maharaka io ho an'ny fiara rehetra zay hoany a na apetaka ao mialoha ny amin'ny fitaratry ny fiaranao a na amin'ny sabotsy anao vao metaka azy a maharaka io fa aza manamina zany tsika misy manao ka tsy haraka io dia reo vao tsy misy an'izay tôbile dia tsy maharaka io tompoko ny fitenenana hoe zay tsy manao polo tsy mahazo mandeha tsy marina zany za eto no manitsy anazy na manao akanjo menamena ianao na manao akanjo fotsiny tsara raha manao akanjo menamena fotsiny ianao rehefa ohatra ka tsy nahazo an'le polo dia afaka mandeha raha tsy manana akanjo menamena ianao tsy olana fa afaka mandeha foana fa tsara kokoa raha mitovy ny lokontsika ny polo dia misy fandaminana koa ao dia manaraka an'le fandaminana fotsiny dia milamitsika rehetrarehetra ary eto a dia isorana ny RMDM avy any Dilambato a somary maka fotoana kely satria nazavanyity resaka organisation tsika ty a ny RMDM avy any Dilambato dia nanome fanampiana ho amin'ny fikarakarantsika ny etsika zay ataotsika amin'ny le fitsangatsanganana amin'ny sabotsy a dia misy fandaminana tsy maintsy atao moa reny a misy zavatra tsy maintsy amboarina dia nanampy zareo voaray tompoko le izy fa misaotra betsaka ary mipolo anareo dia efa lasa omaly ninina tsy nitenena le izy maly zao dia nisy nisopatra ndray tao amin'ny fandefasana azy tao dia tsy ho tonga any fa mino fa efa manao azy zao a ianareo diaspora any ivelany any a fa efa tonga any zay mipolo zay nalefa maly a zay misy solotenareo tatya nanao an'izay fikarakaran'izay ny araka taminay a dia efa lasa iny efa azo manao selfie nareo any tompoko a amin'izay a mba ho hitany aty tonga tokoa le polo e
satria zay moa zany ny zavatra tena izahndreo azy tonga atsika tsy avita andamina tsara n'le izy fa alamitsika am'izay kely ananatsika sy ny hery ananatsika ny andaminatsika nyzany fitsangatsanganana amitsika io de fitsangatsanganana fa aloha zay marary saina heritreritra zavatra hafany ararendoany fa tsy olany zany fa tsy mifamendrifendro eto fa fitsangatsanganana tompoko no ataonay de zay heritreritra reo fa fitsangatsanganana io zay ihany anatin'ny sainay zay tsy mietreritra zavatra fa rareo raha ohatra ka anana heritreritra tsy mifanaraka am'izay zavatra eritreretinareo any anareo zay fa ny anay de fandaminana ny ahatonga ny olona mba afaka miona fa tombo avao zao fampiarabatra hatriny taona miara mitafa miara miresaka amina toerana farak'izay malalaka dia vity zay de mody zay fa nareo manko tsy zakany sainareo satria zay le teneninareo hoe vitsy anisa de mienatrinareo raha hita hoe oadray vo fitsangatsanganana reto efa maro anisa de ohatrany tsy zakany sainareo eto de miteny atsika le avy any amin'ny manodidina Antananarivo zay hiakatra efa mandrindra tsara an'le tsika manatona ny MBS nareo any am'izay fatra misy anareo an'izay misy MBS de izy no mifandray amin'ny cordo na ianareo koa afaka mifandray mivantana amin'ny cordo Jean Claude de izy no mandrindra an'izay misy nareo nefa manana fiara misy nareo de taxi bus de aty iaraka am'le fiarambonana iombonana tsisy olany zany fa efa mandamina zay am'izao fotoana zao de mirindra rapitsika manome toromarika somary matimatitra kokoa zany hoe mahitsitsy kokoa an'lay amin'ny asabotsy zany hoe zao avy mifandaminana ny ora fiangana nomeko amin'ny fito sasantsika miainga amin'ny fito sasa maraina satria raha vao ohatra ka taran'izay tsika de sao de tratran'lay ataotsika hoe fa fotoana fandehanany fiara maromaro de lasa indray mataraiky atsika de alohatsika miainga amin'ny fito sasany zany hoe nareo zay andeha fiara tsotra zany de fa miomana koa mifanandrify am'izay ora zay hoe amin'ny fito sasany fiangana ny famenotsika an'le fiara mbonana zay feny tonga de miainga fa tsy mifampiandry fa zay feny tonga de mandeha zay feny tonga de mandeha zay feny tonga de mandeha de eny andalanatsika vao mifampiandry zay ny andaminatsika azy ny zahana ny lalana mba tsy any am'le be fitoanana zany de zay mifandaminana mbola omeko rapitso ny fanampin'zay fandaminan'zay mba afahatsika rehetra miomana de ny meloha ny resaka rano idiovana de asitsika rano idiovana eny am'le toerana misy ny teny mako nareo taminay hoe fa maninony izy io raha tonga de nasina fambolekazo zay mihitsy le olana tsika hitsangatsangana raha amboly azo aloto ny tanana sy ny sisa aveo tsika isakafo areo rehefa mamboly azo zavatra hafa mihitsy zay hoe fambolekazo ny ataotsika sy le resaka fiomanana fambolekazo tsy maintsy adina melony lavaka sy ny sisa ny zanakazo mbola taterina rehetra afaka manao an'izany tsika satria tsika olo pirenena fa tsy miaraka amin'ny telo fity tena hoe fitsangatsanganana miala voly tsika ao anatin'io dia amina toerana anankiray tsika tongotsika raha ohatra ka misy ohatrany hoe mifampikasikasika dia manasa tanana amin'ny savony tsara fa sitsika toerana anaovana an'izany fidiovana an'izany ny geste barrière rehetrarehetra zany dia ho ajaitsika ao anatin'izany zavatra zay ataotsika zany noho izany aza manana ihamy kasika an'izay nareo fa alaminay sy arindranay araky ny tokony ho izy ny mikasika an'izay zay no zavatra tiako amenatsika ao anatin'le toromarika mikasika ny fitsangatsanganana zay ataotsika amin'ny asabotsy ho avy zao ny solombavam-bahoaka rehetra dia mila mivory matetika solombavam-bahoaka tiako Madagasikara mba ahafahana mandamina sy mandrindra n'lay anjara ndraikitry ny tsirairay ao anatin'ny ty fitsangatsanganana ty ny any amin'ny faritra zany tokony efa miakatra nareo manomboka rapitso de samby eto tsika mandamina an'izay député Erabekijany ny député any Atsirabe telo mirahalahy miampy ny député eto Antananarivo sy manodidina zany za moa Mbadrazaka efa tonga eto de tokony efa mivory foana tsika afahana mandamina an'izany zay ny ataotsika hoe toromarika tsotsotra omenatsika zay andeha am'ilay fitsangatsanganana aza matahotra mino fotsiny ihany fa rehefa aveo tsika andeha efa hira anankiray etitsika amezana courage atsika tapoha kely le technicien hirany rosy io any andro ray zay le tsika rehefa aveo afinaritra iny ny anazy any ny anajantsika azy solombavam-bahoaka mangatakira solombavam-bahoaka tsy maninony zany fa azo atao tsara mihitsy zay le efa tsika aveo aorianany famarana ny andrembavilanitra efa roa zao ny andrembavilanitra nay atao zao fa tefafaranao zay aro fandaratsika am'rapitsiray fotoana manaraka
mankasitraka atsika jiaby nanaraka ny fandarana miara-manonja tamin'ny tiany ity ankasitrahana ihany koa ny sonobavambahoaka izay nitondra ny tsara ho fantatra jiaby ho any ny etsika goavana izay ho tanterahantsika amin'ny sabotsy ho avy izao iny mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika jiaby indray ary izahay eto amin'ny miara-manonja veloma tompoko